Alatsinainy 1 Febroary 2024 manantitra ny raha bambam-pirarintso antsika mianakavy ao anatin'izao fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izao ary ao anatin'izany fiarabana izany ihany koa no ilazana amintsika zany fa dia iaraka eto isika ao anatin'ny ora roa sasany anoany iresahana ny raharaham-pirenena sy iresahana izay fiainana malagasy sy ny fiainan'ny Madagasikara. Na ianao ny ampitan'ny ranomasina na ianao eto an-tanindrazana dia manantitra izay raha-bambam-pirarintso izany izahay. Isaorana ihany koa ilay nahary satria nomeny andro vaovao isika ahafahana mioneto amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Maro ny teatratra an'izany hoe alatsinainy 1 Febroary izany kanefa no ny antony maro samihafa dia tsy nahatratra an'izany andro izany. Akoatran'ny izay raha ny fandehan'ny fandarana eto dia iaraka eto zany sika araka ny nambarateo ny lohahevitra resahana dia momba ny fiainan'ny Madagasikara, momba ny toe-karena sosialy politika izay azo resahana rehetra dia hoentona eto avokoa mba ahafahantsika tsy ho tompotra miono amin'ny fiainan'ny raha malagasy. Matetika mantsy isika no eto ny vatantenantsika no mivoaka maraina dia mody arivo fa ny kipitsipitsim-piainana ao anatin'izany dia maro no tsy fantatsika satria maninona efa tena hoe tsambenanga raha izay no azo ilazana azy amin'ny fiatrehana n'ilay fiainana izay tena mafy dia mafy tokoa amin'izao fotoana izao. Ny anokavantsika azy dia aloha tsika hiresaka kely momba ny fandehan'ny toetra ny andro satria iakinan-javatra be dia be io. Efa manakaikikaiky atsika indray zany zao ilay rivodoza eminaty na eminaty izay hiatsotsika azy sao dia misy mihaino vilana indray any ananiny ka hoe hiteny hoe emonaty tsisy hidirana emonaty io eminaty anarana cyclone fa tsika mantsy indraindray efa miodikodina ny sofintsika dia efa noho n'le fahasarotam-piainana daholo no mahatonga an'izany dia efa mihaino vilana eminaty izay zany ilay cyclone ka araka ny fantatra zany dia somary nijanjanona kely aloha izy io ny amin'le resaka hoe fixahany zany tamin'ny alina teo zany fa mbola any amin'ny 300 kilometatra tsy nanany Toamasina no misy azy zany tamin'io maraina io izay miaraka amin'ny rivotra eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora sy ny tafiotra na ny rafale hatrany amin'ny 300 kilometatra isan'ora 230 kilometra à l'heure. Izay fandehany miadana izay matetika dia midika fa izy zany ny fiovana kely amin'ny fisotrany ka somary iana-tsimo andrefana kokoa izy zany manomboka izao raha oharina tamin'ny hoe fisotrany teo aloha. Noho izany dia vinavinaina somary iana-tsimo zany ny mety hidirany an-tanety raha pitso talata ka mety eo anelanela ny vatomandry sy farafangana izay hidiran'izay. Manoloana an'izany moa zany dia makahery ny rehetra fa dia mafimafy kely indray zany aloha ty herinandro ity indrindra ho amin'iny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny zany amin'iny vatomandry farafangana sy ny rehetrarehetra iny. Dia nisy zany ny fiovana amin'ny resaka filazana ka dia mahazo amin'ny filazana amin'ny loko mavo io ilay antsoina hoe loza manambana ianalan-jirofa resaka faritra zany ianalan-jirofa ny atsinanana i vatovavy i fitovinany i atsimo atsinanana faritra nosy faritra vakinakaratra faritra moromani faritra matsihatra ambony faritra iorombe faritra mangoro dia tia manjakandrina siny andramasina iny miloko maintso kosa ny loza fanairana ho an'ny faritra loatra ny aty Antsorobe ho an'ny Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Antananarivo renivohitra ho an'ny Ambohidratrimo faritra tasy menabe atsimo andrefana ary androy. Ny resaka hoe fampahafantarana ny toetrandro zay moa zany dia vinavina le izy vinavina fa io zany dia manampy be dia be izy io amin'ny hoe fiomanana. Zay ny momba an'iny fa dia samy mankahery ny rehetra aloha zany fampahery eto sika fampahery sika satria io resaka voajanahary fa ny tiano tenenina fotsiny amin'izay le resaka toetrandro zay dia ohatra hoe resaka rivodoza zany dia tao anatin'ny volana anankiray
andeha ataontsika hoe raisina hatrany amin'ny desambra dia nandalo tao amin'ny janoary dia zao zany tsika febroary mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny cyclone mihitsy tsika zany zao aloha iny a tsy misy edikevitra fa le hoe le tena misesisesy lasany eo dia tongany eo lasany eo dia tongany eo dia lasa mandeha be le eritreritra mandeha be le eritreritra amin'le malagasy hoe fa ahoana ary zany tao mbola tsisy oatra ity tao mbola ohatran'izao tena manahirana mihitsy izy ity tsika verangaty efa mahantra efa vadiranovanao ohatr'izao dia mbola donainany cyclone ihany ny eo tsy vita ny eo rambe ny eo potika ny fotodrafitra azy dia tonga indray ny manaraka zay zany lay mampieritreritra tokoa ary atao hoe na iza dia mila mieritreritra manoloana an'izay rehetrarehetra zay saingy raha ohatra ka fiomanana amin'ny cyclone zany tompoko dia tsy ao anatin'ny 3 volana na ao anatin'ny 4 bolana na ao anatin'ny 5 volana fa efa amatonany no fiomanana amin'izany eo zany mipetraka foana le hoe ahoana ny fahaiza-mitantana sy ny fahaizana miantisipe isika efa hoe mieritreritra dia mimeloha zany ny fomba hiatrehana an'izao raha resaka cyclone zany dia afaka miomana amin'izany fa ny resaka orohoro-tany tompoko no tsy hahafahanao miomana mihitsy satria iny tonga dia resaka amina segondra zany resaka orohoro-tany zany volcan zao any Congo any Afrika any dia fantatra dia meloha mety hipoaka io dia efa miomana daholo atao ny évacuation esorina daholo zay manodididina n'le tendrombohitra mety hipoahan'le volcan zany hoe fantatra meloha fa ny antsika eto Madagasikara resaka cyclone dia efa fantatra meloha le izy marina ny hoe ny fidirany tsy tena précis tsara satria mety miova kely zany le fidirany ohatra hoe fidirany an-tanety ohatran'le teo zao dia misy ny teny hoe aiza koa Batsoray zay nandalo taty Antananarivo ao sy ny sisa na nandalo na tsy nandalo efa zava-dehibe aloha ny fahafantarana meloha mba hahafahanao miomana izany ka hoe amatonany no fiatrehana n'izay cyclone zay kanefa ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao dia mbola enjana be ny fahavoazana na ny dega na inona zany na inona tenenina dia misy foana ny resaka hoe tsy fahaizana mitantana ao anatin'le izy tsy fahaizana miatrika tsy fahaizana miomana zay indrindra tsy fahaizana miomana manoloana n'ilay loza rahapojanary nefa ny teknôlôjia efa mandroso be isaorana be dia be mihitsy ny eo anivon'ny meteo Madagasikara manome an'ireny vaovao momba ny toetrandro reny fa zao mantsy ny zava-misy eto amintsika rehefa lasa ny vanim-potoana ny cyclone ohatra hoe efa any ambadiky ny volana avril zany hoe manitsaka ny any mai any efa tsy cyclone ntsony amin'izany dia mipetrapetraka eo indray aloha petrapetraka eo dia samy tsisy mieritreritra an'izany kanefa ianao zany raha mpitondra tena hoe mahay manao an'izay hoe tena fitondrana araka ny tokony ho izay alay firenena zay hoentinao zany dia tsy misy an'izany hoe fotoana verivery zany ary le izy any amin'ny zavatra atao hoe tsy dia mahamaika no mahamaika any amin'ny zavatra tsy tena makarary ny vahoaka no anaovana filazana be eto sy eroa ary tony cyclone tony eny fiatrehana cyclone sationany anankiray io ary le izy tena aseho an'Andriamanitra mihitsy hoe ay ianareo atao hoe be resaka loatra ianareo miamboambo loatra ianareo diso milaza tena hoe may loatra milaza hoe ny zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona vitanay dia io ary zao 1 2 3 4 5 cyclone fandimina zany zao eminaty amin'izao fotoana zao le anankiray moa le hoe Cliff iny zany tsy nakatiny fa levina tany le Cliff dia ry Yana Batsoray Domako eminaty reo zany zao ny tena hoe miatraika taty amin'ny faritry Madagasikara ka be ambo loatra isika be ambo loatra nde tsy atao hoe isika fa ny ao anivo mpitondra mantsy zany tena miteny matetika amin'izay hoe zay tena mahay zay zao dia io nalefa n'Andriamanitra amin'izay ary le izy hoe ny eo tsy vita akory dia ny fiatrehana azy dia tonga indray ity raha ohatra zao ny faritra atsimo atsinana ny Madagasikara
dia tena hoe vomafy mihitsy tamin'iny Batsoray iny. Mbola ao anatin'ny fanarenany zao, mbola tonga ny fanampiana Vatsy, tonga ny fanampiana Avery, dikan'izay zany dia malemy isika. Tsisy afaka hoe andahan zany, malemy, tena malemy zany isika eto Madagasikara amin'ny fiatrehana ny orara io ka dia nanampy ny avy any ivelany izany. Tsy mitombona zany tsony zany le fitenena hoe isika mahavita zao, tsy mitombona izay satria izao loza izao zany dia lasa nilazana ny avy any ivelany hoe mba hampio zay, nefa tsy arakarak'izay no nitenenina tany aloha hoe zay enjana be, zay mahay be, izay tena tsisy ohatranay mihitsy fa tena atao an'izao sy atao ohatran'izao, fa nga ianao tompon'ny ampitso. Ianao anie tsy tompon'ny ampitso e. Ahoana moa no ahafantaranao fa hoe cyclone misesisesy? Marina hoe ao anatin'ny vanim-potoana cyclone isika, fa le hoe misesisesy tena herinandro mahery kely atao hoe tapabolana eo zany lasa ny anankiray dia tonga indray ny anankiray. Ao anatin'ny vanim-potoana cyclone isika tsisy mandà zany, fa le izy zany tena mifanakaiky kely. Mbola tadidiny maro zany hoe Iana, dia Batsoray, dia Domako, reo zany tena namely teto. Dia tonga indray dia Eminaty, dia fanakaiky kely ohatran'izay le izy dia hita amin'izay zany hoe manahoana ny fahaizana miatrika an'ilay cyclone. Eo amin'ny resaka fotodrafitrasa, eo amin'ny resaka hoe PPN ho an'ny vahoaka, ka zao ny tena loza. Mbola tsy nisy cyclone ane, dia efa septra gasy teo amin'ny resaka PPN fotsiny. Tany amin'ny mbola tsy mifarana ny taona, fa mbola tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 tany, dia efa nivoaka ny fitenenana natao amin'ny fitondrana hoe ampidino ao anatin'ny 3 andro io vidim-piainana io, mbola tsisy cyclone. Fa tamin'izany efa nikaikaika ny malagasy tamin'ny resaka menaka, tamin'ny resaka siramamy, tamin'ny resaka savony, tamin'ny resaka vary zay mbola tantara mitohy hatramin'izao, tamin'ny resaka ciment, amin'ny resaka kojakoja zay ilaina amin'le fiainana isanandro hatrany amin'ny anana, hatrany amin'ny raha mirebaka sy ny anatsonga. Miakatra be amin'izao fotoana zao any amin'ny 1000 zay vao ampy olona 5 mianaka ao an-trano. Fanadihadiana nataonay zany teny anivo amin'ny fiarahamonina teny, fa raha tsy hoe mandehandeha koa moa tsy mahita an'izany. Ny sira angambany tsy miakatra treto, fa sisan'izay miakatra daholo. Mbola tsisy cyclone dia f'izany no zavatra niainana. Tonga amin'izay Iana aloha, Satariny Iana, dia iny teto Antananarivo moa zany iny rano be tsy fakahitana iny, dia lasa Iana dia tonga indray ny cyclone hafa. Dia avy hatrany le vidim-piainana efa tsy zaka taloha mbola tsy cyclone, mbola niriatan'le cyclone mifanesisesy indray, dia tena tonga dia niakatra tsisy ohatr'izany izay vidim-piainana izay amin'ny resaka PPN fotsiny io, tsy resaka fanafody, tsy resaka zavatra hafa, fa le resaka le hoe fitaovana ilaina andavanandro zany nisy an'izay fiakaram-be izay. Dia mipetraka amin'izay mifanontaniana hoe aiza ny fanjakany, aiza ny tompon'andraikitra, aiza zao. Dia mandeha zany le resaka hoe misy fanampiana an'izao, misy vatsin-tsinjo, misy an'izao, mitsena mora sy ny sisa. Dia lasa tsaingontsaingoka ohatran'izay ilay fandehan-javatra. Dia mbola nifanesisesy indray ilay rivo-doza. Dia ity zany zao Eminaty, efa akaiky dia akaiky indray izy io, dia ahoana? Dikan'izay zany, tsy mandeha araka an'izay tokony ho izy ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Le vahoaka teneniny io le 700 isan-jato, satria hoe efa nitenenina teto hoe ilay klasy moyenne na le klasy ilay eo atonontonony zany dia efa manomboka manjavona eto Madagasikara. Tsy zay no niteneny zany fa ny mpandinika toe-karena maneran-tany no miteny an'izay zavatra izay. Ny orinasa sahirana tsy afaka mandray piasa, zay orinasa efa misy mandroaka, zay orinasa efa misy sepitra dia mampiana karama, dia manao chômage teknika, dia ny any ambanivohitra hoe miasa hoe ampiana ny tantsaha, ampiana ahoana. Ilay problema efa mipetraka
fa miala any ny tatsa satria zay zavatra kely mba amboleniny zay zavatra kely opiny angalary ny mpangalatra koinary no ataony eo ny fandripahalemana tsy misy dikan'izay mifandray daholo zany ilay zavatra rehetra na any amin'ny fambolena io na any amin'ny fandripahalemana io na any amin'ny asa fiarina amin'ny resaka orinasy io na rehetrarehetra ao anatina firenena anankiray tsy maintsy mifandray ka rehefa tsy hain'izay ampitatana eo ny tena hoe tatana arak'izay dia tsy hety mihitsy io zavatra io fa tsaingohana na tsy tsaingohana ny aria dia tsy mety izay zavatra zany hoe mila tenenina eto foana hoe mila professionnalisme zany mila matianina ny fomba fitantanana firenena tompoko fa io tsy vitany hoe enti-po fotsiny entina saintosainto fotsiny entiny hoe ianina alako de za ndray zao ny tonga eo zay zao ny eo za mantsotra ny eny foana zany hoe zay zao ny eto dia nareo resy lavo nareo 6% nareo aloha tsy teneniko le teny anankiray fa makadily sofina ny meno azy fa ohatrany hoe tonga dia misy an'izay fanolian'izay hoe zay ny tena enjana zay mahavita azy fa nareo vitsyanisa nareo mpanohatra zany tsy zany fa ary amin'ny velany ery misy régime tokoa amin'izao fotoana zao fa aiza ho aiza lay fikarakarany lay régime zay mipetraka eto amin'ny firenena an'ilay vahoaka sosialim-bahoaka aloha ny voalohany aloha akoatran'izay resaka hoe politika any ambadimbadika any sosialim-bahoaka aloha sakafo amin'ny vahoaka aloha ary reny no ny tany nosy variky reny eny re hoe amin'ny andro alina dia midina eny an-dalambe ny olona dia hita hoe efa miova mihitsy zany zao lay sujet mahatonga ny olona hidina eny an-dalambe efa nisy teo le nitary amin'ny mpiarany zon'ny mpanjifa le tamin'ny faraparan'ny taona iny dia le tamin'ny herinandro teo indray le tany anosy varika ny hoe nona dia hoe misy sakafo ato dia misy toerana nasiana an'le vary sy ny sisa dia lasa ny olona nyrongatra hoe izany sy ny sisa sy ny sisa dia nandeha reny le hoe menaka afatra amin'ny zao kapisily sa inona dia ao indray vary hoe afatra amin'ny boaty kely tena hoe kely de kely zany ny atao hoe fanehoan'ny olona ny alahelony zany zao rehefa dinihana dia tsy any amin'ny resaka hoe lavitra be fa no ninona no ny hoe nona ilay malagasy averina indray-pandeha zava-misy zany zao nona ilay malagasy na hoe mihinana fa mihinan-kinam-pona mihinana fa mihinana tsy zarizary nona ny kibony ka rehefa nona ny kibony dia reny no zavatra mitranga zany hoe ilay malagasy maronisa zany reto le 700 teneno amin'ny banque mondiale hoe miaina any ambanin'ny fantrana latsaky ny $2 raha atao hoe $2 ny référence mbola mitombo io fa hoe $2 hoe firenena tena hoe faran'izay mantra i Madagasikara satria lay 90% zany tena hoe sahirana ao anatin'izay dia tafiditra tsara mihitsy ilay hoe tsy finanankanina nona dia rehefa nona ianao mbola riatan'ny aretina indray dia olona tsy ampy sakafo mbola tratran'ny aretina dia tsy afaka miatrika an'izay aretina izay fa raha ohatra hoe olona matanjaka olona manao sport tsara ampy sakafo tsara tratran'ny aretina dia afaka manohatra ihany izy dia mba moramora dia sitrana zany fa le olona efa tsy ampy sakafo mbola riatan'ny aretina dia miodikodina ao dia fahafatesana no miandry azy zany ao arindrina eo zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mbola mifanilaka ihany mbola ny mpanohatra ihany no menatsiny inona ny idiran'ny tim amin'izany inona ny idiran'ny RMDM amin'izany tsy misy idiran'ny tim sy ny RMDM mihitsy zany toe-javatra zany fa tena resaka hoe fitantanana ao anatin'ny firenena konga ny tim no mitatana zao fa nga ny RMDM no mitatana fa io misy fitondrany io dia ny mpitondra no mitatana ankehitriny dia mipetraka amin'izay mifanontaniana dia mivaliny tsy maintsy ray amin'reto
petraka zany le fanontaniana hoe fa hoentina makaiza mariny ty Madagasikara ty hoentina makaiza mariny ty vahoaka malagasy ty, zay le fanontaniana. De ray am'reto ihany tompoko no valiny, na hoentina makany amin'ny fampandrosoana tena izy dikan'izany mety tsara ny farim-piainan'ny olona, mety tsara ny fampandrosoana ny any ambanivohitra, ny an-tanan-dehibe, ny sekteura isan'isany, ny toe-karena mety tsara, dia makany amin'ny sosialy dia voatsabo tsara malagasy, mianatra ny zanaky ny malagasy, dia misakafo tsara izy, zay le atao hoe fampandrosoana. Na makany amin'izay na makany akady, zay ihany. Dikan'le makany akady zany miemitra, tsy hoe mijanona fotsiny eo hoe mistagna, tsy zay, fa tena miemitra. Ary reny le taremarika rehetrarehetra reny anie dia natao anampiana ny tsirairay ny sehatra isan-karazana zany, na ny sehatra mifandrarana, na ny eo amin'ny mpitondra, na ny aty amin'ny fanoherana, mila taremarika daholo, ilaina ny taremarika. Fa iny zany repère. Dia rehefa tsy mety le izy dia mila miaiky ianao zany hoe ity dia tsy mety, dia manitsy ny dia ianao zany amin'ny fomba fiatrehana an'izay. Fa tao anatin'ny 3 taona zay anitsaka amin'ny 5 taona tsika ny zava-misy dia ity. Efa be dia be ny zavatra hita hoe tsy mety. Fa le tsy fanekena an'ilay zavatra tsy mety, zay ny tena zava-doza zany. Eo amin'ny resaka fitantanana sy eo amin'ny resaka fiainana andavanandro mihitsy. Efa hita zao hoe tsy mety. Hita zao hoe misy toe-javatra tokony handraisana fanapahan-kevitra. De miodikodina eo, de milolalola eo. Dia izay le tenenina hoe aiza le fipetraka le tena hoe leadership amin'izay fotoana zay. Fa rehefa tsy mandray andraikitra ianao zany amin'le fotoana tokony handraisana andraikitra dia hitatra io. Ary ny olona anankiray sy président Ravalomanana rehefa tsy solution dia inona? Problema. Ary io mety tsy olona ihany fa rehefa ohatra hoe sehatra anankiray no tsy manome solution, tsy afaka manome vahaolana, dia lasa olana izy. Zany nampianarin'ny président Marc Ravalomanana anay aloha, ary ny zay hoe mifanerasera taminy dia mahafantatra an'izay, ary rehefa tena dinihanao le izy dia marina mihitsy, tena marina. Ary le olona tsy solution fa lasa problema raha vao mitombo. Zany hoe le lasa le individu problema zany no lasa betsaka, dia lasa miatraika any amin'ny besinimaro maro izay toetra raha izay. Ka io zany dia tsotra fotsiny tenenana azy hoe raha misy ny cyclone tsy izany mihitsy akory ny alana bala. Raha misy ny atao hoe zavatra miseho ara-boajanahary tsy natao ialana baly zany, fa efa zavatra tokony niomanana. Ary président Ravalomanana ny teny mihitsy tamin'izy le tamin'ny Mananjary le farany teo iny, tamin'ny reportage noentan'ny Germain Menjanary tato amin'ny MBS, sy président Ravalomanana hoe raha zany teo tsy ohatr'izao ny zava-nisy. Dia misy miteny any ambadimbadika any hoe ahoana koa zany ko ahoana, dia hoy izay hoe tsisy hoe ahoana fa le izy anie jerena amin'ny fomba fitantanana izay efa nisy. Jerena fotsiny io, fampitahana fotsiny no atao. Dia mivoaka zany ny conclusion hoe tsisy adikefitra izay, satria président Ravalomanana manana traikefa izy ary hitantsika ny fivoaran'ny firenena nandritra ny fotoana ny tantanany zany. Fa tonga moa taty amin'ny 2024 dia zavatra fa no nitranga teto natao zay analana ny président Ravalomanana tamin'ny fomba rehetra, satria misy tsy netinety tamin'ny sasany ilay izy. Misy dikan'izay hoe sasany zay, sasany. Fa raha hoe ny saramba be mbahoaka, ngamo ny fitondrana ny tarehan'ny président Ravalomanana namoaka an'le chiffre hoe niakatra zao isan-jato ny arikaren'ny Madagasikara nandritra ny fitantanany. Io an chiffre iny tsy mivoaka veto fa mivoaka avy any amin'ny sehatra raisam-pirenena, avy any amin'ny Banque mondiale, ny FMI sy ny rehetrarehetra any io. Ary zao efa nitenenina teto tamin'ny fotoana nitondrany, raha misy ny olana ara-boajanahary tsy miandry antsika eto Madagasikara angataka,
teo moa zao tsika mantsy tetoa teny deklarena mihitsy tao anatin'ny conseil des ministres hoe tena hoe trabona zany Madagasikara raha itsina le resaka de efa tonga de misy ny fanampiana avy any velany fa tamin'ireny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana reny ny avany ivela mihitsy tompoko no miteny hoe inona ny azo atao ho anareo, inona no anampiana satria maninona mipetraka ilay confiance, mipetraka amin'ny fampitokisana, atokisan'ny avany velany ny fitondrana teto talohan'ny 2024 fa ny olona tsy ameme fotsiny anao am'izao. Ny zava-misy am'izao fotoana izao rehefa tena dinihana dia tsotra kely. Resaka fiantrana no ataon'ny avany velany ho antsika eto Madagasikara. Efa tena tsy seritra fa le vahoaka malagasy no hitany dia mitondra ny fanampiana azony hoentina zany ny avy any velany. Tsy mitovy zany tsy mitovy ny atao hoe fiantrana sy ny atao hoe anampy izahay fa atokisanay ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena anankiray raraisana zany hoe Madagasikara. Tsy mitovy mihitsy zany ary rehefa tsy mitovy zany dia tsy mitovy ihany koa ilay fatra na ilay quantité ny fanampiana izay hoentina. Raha atokisan'ny olona ianao dia misy maro de maro ny fanampiana amin'ny endriny isan-karazany mihitsy ianao. Fa rehefa ny olona aloha mienoeno, za tsy hiteny hoe tsy atokisany, fa rehefa ny olona mienoeno misy dikan'izay. Ary ny resaka diplomatika dia mila fa io tsy vitan'ny zavatra mandeha fotsiny amin'izao izany. Efa tazako miomakomanao ny député Jerry Randriamolaina izay solomavam-bahoaka Madagasikara izy voafidy tao amin'ny distriktan'ny Avaradrano. Ary dia rehefa alatsinainao ohatran'izao moa dia miakatsehatra eto izy mitondra ny famakafakana izay noentiny ary ao aorianan'izay dia ho avy eo fa ny Razafy Manantany hiaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy izay tsy izoviana amintsika ihany koa voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano izany député Alain Ratsimbazafy izany. Raha toa zany ka aravintsika fotsiny ilay resaka dia izao hoe resaka tsy fahaiza-mitantana eo anisan'ny mahavoa ny firenena malagasy io satria ilay vahoaka malagasy dia hiatraikany miatraika any amin'ilay vahoaka ilay tsy fahaiza-mitantana tsy fahaizana mandamin-javatra aty ambony ety. Le malagasy anie entina izy tarihana izy zay fa rehefa hoe tarihana zay izy dia ny mpitondra zany no mametraka hoe zao no atao dia manaraka ilay malagasy fa hoe tarihana makaiza moa zany ty raha ty raha ny résultat amin'izao fotoana izao dia tsy araky ny atenaina mihitsy. Dia zay no mahatonga an'le hoe ny olana eto Madagasikara efa olana fao be zay. Vao miresaka ianao toe-karena, vao miresaka ianao sosialy, vao miresaka ianao resaka politika moa izany hoe politika fa eo amin'le fiainam-bahoaka mihitsy zany tena tiana tenenina olana daholy. Ary ny tokantrano anankiray ane olona dia tsy manana teti-bola manokana natokana rehefa misy marary. Tsisy an'izany olona tsy marary zany eto ambonin'ny tany fa tsy maintsy marary ianao na iza Jesosy Kristy ihany angamba tsy narary aloha zay mandriamanitra azy fa rehefa hoe olombelona dia tsy maintsy marary fa ao anatin'ny tokantrano anankiray tsy manana teti-bola manokana hoe hiatrehana ny aretina ary le aretina tonga tapoka tsisy mampiomana io dia io zao ny Covid fa tonga indray dia tsy misy an'izay teti-bola manokana izay dia sepitra fa rehefa marary ianao zany eo vao mikiropaka dia tsy maintsy raha ohatra hoe misy teti-bola mazava zany eo anatin'ny ray volana dia tsy maintsy analana kely aloha ny aty amin'ny tsy hoe hividanana vary dia analana kely ny aty raha manofa trano ny ofa-trano tsy azo analana raha dia izay amboamboarina eo dia hoe zara raha miaina ilay malagasy any amin'ny resaka sosialy zany tena mahavoa mihitsy amin'izao fotoana izao aloha fa rehefa nona zany io malagasy io zay zany ilay atao hoe FDB ny ainga teto tamin'ity fanokafana miara-manonja MBS Radio Madality rehefa nona ny olona anankiray rehefa nona ny malagasy dia tsy misy afaka tenaina aminy mihitsy satria izy ary nonako
mandeha zany le tao amin'ny atemy mera-pirenena tamin'le resaka teti-bolam-panjakana hoe anakatra inona moa izy teo 300 safiry reto mory zareo député ananina zay hoe tanjona mbola resaka taratasy io fa fomba ahoana no ahafahana tratrarana ny tanjona fiakaran'ny arikarena 300 hoe nefa ny vahoakanao nona ny vahoakanao tsy mihinan-kanina ny vahoakanao mihinana raketa any faritra atsimo ny vahoakanao a marary a tsy voatsambo araka ny tokony izy ka hoe anakatra arikare-pirenena ahoana tsy possible mihitsy fa ataovy aloha izay a avoky tsara sakafo ara-pahasalamana ihany koa dia mandeha ny zavadretra marina re reny tenen'ny PSD reny tenen'ny ranabavy Elianina Bezazy reny mariny reny rehefa avoky ny olona dia mivalo ny olana eo amin'ny efa maromaro ihany fa rehefa nona izy dia tsisy raravaniny eo député Jerry efa eto anao faly miarabanao eto amin'ny miara-manonja indray ianao moa zany atao hoe tsy vahiny fa efa tompotrano menanao avy hatrany ara sehatra inona ny azo ambara ary dia faly miarabany vahoaka malagasy zay manaraka zao fandarana miara-manonja zao na ny eto toerana zany na ny any ampitan-dranomasina ihany koa indrindrindra miaraba manokana ny vahoaka eo amin'ny distrika Avaratrano tenako satria Avaratrano dia anisan'ny distrika nalany tamin'ny fifidianana dia miaraba manokana anareo eto Avaratrano tenako zany namanarina. Eny hiditra amin'ny votoatiny isika ianao député any Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara hoe atao amin'ny distrika ny Avaratrano tondra n'ilay anarana hoe Tiako Madagasikara ihany koa ao anatin'ny RMDM mazava loatra zany hoe manohatra ny fitondrana izany. Alao angamba tsara hamafisina kely zay député Jerry hoe ny tena ahoana tsara moa ny tena ny resaka hoe rafitra izany eo anivon'ny atoko politika tsirairay samy manana ny rafitrany samy manana ny tsy mpifehezany sy sisa fa raha ny Tiako Madagasikara dia tsara hamafisina ihany zay aloha zany dia mpanomboantsika azy raha mety afaka hoe azavain'ny député Jerry ny momba an'izay. Iny angamba dia efa fantatry ny rehetra indrindra mpikambana anatin'ny atoko Tiako Madagasikara dia ny atoko Tiako Madagasikara dia manana ny rafitra manokana zay mifehy anazy zany hoe ao ny président national zany dia i président Makaravalomanana ao ny ihany koa ny pro-politika dia ao ny solombavam-bahoaka koa zay mpikambana anatin'ny pro-politika ihany koa dia ao ny rectim ao ny distim ao ny comtim eo ihany koa zany ny foctim zay eny fotony mihitsy zany misy andry sareo reny. Zay ny rafitra zay ny resaka fanapahan-kevitra sy ny rehetrarehetra misy disciplina tsy mpifehezana anatiny sisa mipetraka foana zay hatramin'izao tsy misy fiovana. Tsy misy miovy reny hatramin'izao zany hoe misy ny fitsipika anatiny dia misy ihany koa zany ny satany fehan'ilay atoko politika zany. Zany hoe rehefa miditra anatin'io atoko zao ianao dia tsy maintsy manaraka zay rafitra zay tsy maintsy manaraka zay rafitra zay tsy tokony fa tsy maintsy satria raha vao tsy voataiza obligatoire zay tena marina raha vao tsy voataiza tsara sy voafehy zany ny mpikambana anatina atoko politika anankiray dia reny le mahatonga an'le olona mitabataba sy mandeha any amin'ny lalana diso zany. Ary zay mampiavaka ny atoko Tiako Madagasikara zay taritin'ny président Makaravalomanana ary zay ihany koa nanisy naresy lahatra ny atao hoe ireo atoko politika be dia be zay niditra atao anatin'ny RMDM zay atao hoe fitsipika mifehan'ny atoko zay indrindra zany ny fitarihan'ny président Makaravalomanana ireo atao hoe ny TIM sy ny RMDM zany dia voafehy ary tsy manaonao foana zany ny olona taritin'ny président Makaravalomanana atsamtika amin'ny teny zao ary mino sy matoky fa mbola izay foana ny toy namahazo fanjakana raha ny atoko Tiako Madagasikara. Ka zava-dehibe mihitsy zay ny hoe tsy fiovana zay amin'ny resaka fanarahana discipline ny président Makaravalomanana no aria amin'ny
numéro 1 zany ndao ataontsika hoe numéro 1 eo anivon'ny tiako Madagasikara dia manaraka tsara zany ny fepetra sy ny fitsipika ao anatin'ny izay misy manontany mantsy manto somary natsito kely zay député Jerry misy manontany olona hoe ny le tiako Madagasikara hatram'izay foana ve mbola tiako Madagasikara am'izao ny tiano tenenina dia ny hoe ny fomba fiainanao ny kipitsopitso ny isan-karazany dia efa namafisinao moa zany teo hoe tiako Madagasikara dia tiako Madagasikara manana ny rafitra mazava izy ny resaka RMDM satria ny tiako Madagasikara koa ao anatiny satria ny RMDM zao hoe no fanoherana mazava tamin'le tiako Madagasikara aloha idira kely le mandeha fa zay ny antony anankiray zany hoe misy tsika mpitsambo anatin'ny tiako Madagasikara tsy mahita lohan'olona ntsony le taloha zany hoe lohan'olona taloha reny izy ireny zany nisy hoe mivoana tanatin'izay fitsipika fe zay dia zay natonga an'izy ireny tsy eo kanefa na izany zany efa misokatra le atokotiko Madagasikara amin'izao fotoana zao amin'ny resaka redynamisation zany dia misy amin'izy ireny niverina ary nanaiky anaraka indray le discipline misy zany le discipline taloha fa natsaraina ihany koa izy ireo ary zay nisy le redynamisation ho fanatsarana indrindraindrindra ao anatin'le hoe fitaritana ny olona indrindraindrindra eo anatin'le fitaizana ny olona koa ao anatin'izay ary indrindraindrindra misy le tanjona zay hotratrarina zany dia ny hoe mba hahafahana zany mampiseho modely ny vahoaka malagasy hoe atoko politika ohatran'izao no tokony hitondra n'ity fireneny ity amin'izay fotoana izay dia eo ihany koa zany ny RMDM zay rahantsika mahafantatra moa zany fa ny RMDM dia tsy hoe najorojoro fatany izy ireo fa misy zavatra mba mivolavolaina tao nisy fivoriana tao indrindraindrindra misy atao hoe fitsipika ihany koa sy satan fe zay olona te hiditra anatin'le RMDM zany dia io zany tsy ohatran'ny teo aloha tsony hoe nisy ny KMMR na nisy ny reny atao hoe komity manoana président Marc Ravalomanana reny fa ireo zany tena ifampitaiza ireo ary indrindraindrindra ifanampy sy ifanoro amin'izay hoe fomba hitondrana firenena atsoaty zany ka tsara mihitsy mantsy ny merimerenana ny fanazavana tahaka an'izany satria dia aleo tsorona fa misy olona zany any amina atoko hafa mihitsy izy resy lahatra izy dia lasa miditra ao anatin'ny tiako Madagasikara le olona tamin'ireny atoko hafa ireny mihitsy zany satria resy lahatra izy amin'izay le hoe fomba fiaina ao anatin'ny tiako Madagasikara izay fa ny anoizantsika azy député Jerry Randremolaina nyresaka kely cyclone teo sy ny fiatrehana azy manakambara momba an'io anao ho avy indray ty emina ty fa tsy kaikikaiky tsy moatsinananatsy tena marina mihitsy zany rynabe mananjara satria za moa zany dia nametra-panontaniana misy tamin'ny herinandro hoe inona loatra mahazo an'ity Madagasikara ity no atao hoe karazana loza rehetrarehetra ity dia tonga miditra eto amin'ity firenentsika ity eo ny areti-mandoza eo ny cyclone eo ny atao hoe afantrany vahoaka malagasy ary anisan'ny mampalahelo mihitsy amin'izao fotoana zao raha tsy teny fotsiny nareo mpitsoponenana avy any atsimondreo zay tena misy tonga foana eto Antananarivo mandeha mamonjy an'iny faritra andrefan'indry zareo reo dia tena mametra-panontaniana mihitsy hoe aiza hoaiza zany ny fandraisan'ny fanjakana ndraikitra amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao satria raha ny fahitana anazy misy moa ny teneny namana sasany dia hoe mbola tsy mikatona koa ro ferin'le cyclone zay mifanesisesy teo dia tonga indray zany ty cyclone zay atao hoe anisan'ny mahery vaika ny cyclone rive-dozy ity zany nefa raha ny fanetanana amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia tsy de nitovy loatra tany fanetanana ny olona rehetrarehetra hoe inona ny tokony ataon'ny vahoaka malagasy zay andalovan'ny rive-dozy io fa raha ny abe sy ny atao hoe ny mitanjany aloha dia tena amely mafy io cyclone io eto Madagasikara indrindra fa ny atao hoe ny faritra zay olalovany zany araka ny teneny namana Rabe Mananjara teo moa zany navoaka ny mpamantatra ny tetrano dia anisan'ny hotratra ao anatin'le izy vatomandry sy farafangana zany ny atao hoe faritra idirany vinaviny io kanefa raha ny zavatra nisy teo aloha dia ny hoe nandalitra eto ampovoantany le rivo-doza nefa nikisaka anakany amin'ny toerana hafa zay zany ny tokony eritreretin'ny atao hoe mpamantatra ny toetrandro tsara zany ny fomba fanetanana sy ny fanaraha-maso akaiky io rivo-doza io satria
tsy maintsy ohatrehana izy io ary tsy azo elana namanarina rabe mananjara tsisy zany cyclone marsarery zany tsy aloha misy io zavatra io fa ny hoe mivily lalana izy mety isy aloha fa le marsarera fa marsarera tsisy dika zay zavatra ia tokony efa hiasa mafy ny atao hoe tompona ndraikitra nambaratongany na ny any amin'ny faritra io na ny BNGRC io na ny fitondram-panjakana mihitsy aiza oiza zany ny fandraisana anjara fandraisana fanetanana ny olona sy ny fandraisana tanana ny atao hoe fiatrehana zay zavatra zay zany na ny trano ivatana ny tratrabonindreo na ihany ko ny atao hoe inona zany ny efa homanina mba tsy hisy ny atao hoe aina fohy be deaibe satria raha ny zavatra misy nye tsy ampy misy nanetana taty amin'le faritra vinavinaina andalova nefa any amin'ny faritra hafa izy nandaloa de tsy ampy fa tsara raha ho anahy manokana tsy hoe ampitahotra ny vahoaka malagasy fa tsara miomana foana zany ny olom-pirenena retraretra zay mety hoe olalovana izy zany satria mety masony mandalo amin'ny toerana anankiray le tena fohy be eny fa ny rambony ko mamely any amin'le faritra hafa dika zay zavatra tokony faritra tsy nanana retraretra zany efa mila fa mivonona daholo hoe ahoana ny fomba hiatrehana ary ho an'ny olona retraretra ihany ko zay afaka hoe mandray tanana ny atao hoe fiatraika amin'ny fiatrehana le levotoa zany andraikitra azo atao fanjakana sy ny tompona andraikitra zany fa fantatra ny fomba fiasan'ny fanjakana zany am'izao fotoana zao ary raha ny zavatra misy namanarina rabe mananjara raha le cyclone farany teo ry tanytamatafitra hatrany tonjadrana rano be mihitsy tao Tamatave kanefa de tsy nahenona anko mihitsy hoe ahoana ny fanapinana ataotao ahoana ny fijerevana ny olona atao amin'ny faritry Tomasina atao zany tsy dirantsika lalina be moa zay fa apetrakitsika zay fanontaniana zay satria raha ny zavatra misy eto Madagasikara tsara fantatry ny olom-pirenena retraretra ny zavatra misy na anatina fokotany anankiray ary de tsara ampahafantarina vahoaka malagasy satria ny antony mba ahafahan'ny fokotany na ny distrika na ny commune hafa ihany ko hoe miomana amin'ny zavatra loza be to avy eto amin'ity firenentsika ity atsika nosy tsy afaka miala amin'izany hoe cyclone sy rivotozo zany Madagasikara ary io zany samy manana ny atao loza voajanahary mandeha mety mahazo azy ny firenena anankiray fa zay zavatra zay zany tokony efa iomanan'ny mpitondra foana na ny teti-bola na ny fandraisana ny trabona na ihany ko ny fanomanana sy ny fanetanana ny olona any ampamantatra ny toetrandro koa zany efa tokony efa tsy ila hoe tanina be loatra tsony fa tokony efa samy mandray andraiky ny olom-pirenena tsy retraretra fa andraikitra ny fanjakana nefa no mampafantatra ny vahoaka malagasy hoe aty le rivotoa zany andeha ary le olona manetana ny olona ihany ko io anatin'izay zavatra zay de zay zany tokony tsika moa eto miteny foana le fitenenana tsy hoe fakalana fa kosa tsika dia atao anatin'ny fanoerana tena mijery ny hoe inona ny mahasoa ny vahoaka malagasy ka zay fahasoavana ho an'ny vahoaka malagasy zay foana tsy maintsy edivantsika namanarina tsy maintsy dradradradraitsika ilay zavatra zay mba hahafahan'ny fanjakana mandray ny andraikany satria raha ny zavatra misy dia tsy voafehan'ny fanjakana tsony amin'izao fotoana zao ny atao hoe fandraisana andraikitra ho an'ity firenen'ity sy zareo samyjareo raha misy tsy fanarahana amin'ny endriny be da be de ahoana lalina be fa be deaibe tsika vahoaka malagasy manaraka io tambajotsa TRCR io any Facebook na tsy eny vaovao zay mivoaka eny ary mety misy ny vaovao tsy marina ihany ko nefa na efa na izany zany matory hoe misy kisarisary ohatrandreny de mety misy tena izy ihany any ambadimbadika any fa manahirana moa miteny an'izany zavatra zany de zay zany mila andraisantsika olom-pirenena andraikitra satria raha ny vinavinany mpamantratra ny toetrandro zany de raha pitso izy io niditra eto Madagasikara hiditra eto amin'ny sistany Madagasikara zany marimarina kokoa kanefa io voapaka amin'ny sistany Madagasikara de naty voatany rehefa manomboka mety hijony orana mety hitsoka mafimafy malefadefaka ave ny rivotra tsy fantatra zany fa de manetana ny olom-pirenena tsirairay zany tsika eto mba hiomana amin'izay atao hoe fiatrehana an'izay rivodoza eminaty rapitso izay zany araky ny filazana momba ny toetrandro moa zany eo ihany tsika dia eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora eo zany no rivotra hoentiny eminaty ary ny misy azy any amin'ny 300 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany Tomasina tamin'ny 9 maraina io ary ny tafiotra na ny rafalina dia any amin'ny 300 kilometatra isan'ora na 230 kilometatra par heure zany mafimafy ihany izay
resaka rafalon'izay zany ary tombanana hita tanety eo anelanelany vatomandro sy farafangana rapitso tolakandro amin'ny tanjaka tondra ny anarana hoe cyclone tropical intense inona ny dikan'izay rivodoza mahery vaika dikany hoe rivodoza mahery vaika zany rivodoza de mahery vaika de eo amin'ny 700 kilometatra isan'ora ary makivaky zany ny avoatany iemina ty aorinan'izay ary vinavinaina ivoaka andranomasina any amin'ny lakandrano ny Mozambika any amin'ny faritra Atsimo andrefana any amin'ny faritra Paniny amin'ny alarobia na député Jerry. Ya hitantsika teo moa zany ny atao hoe ny filazana avy amin'ny mpamatatra ny toetrandro zany nampisotra amintsika teo iny iny zany no anisan'ny manamafy any zavatra efa voalaza teo zany satria reny filazana fanairana reny na filazana loza miantra reny dia mila rahan'ny olom-pirenena tsirairay izy reny satria arakaraka ny fanarahantsika ny isan'andro isan-tsekonda isan'ora no ahafahantsika miatrika zany reny loza voajanahary reny de zay no anetanana ny tsika vahoaka malagasy amin'ny faritra Atsinanana iny zany anisan'ny tenenina teo moa zany hoe vatomandro sy manora ao anelanelany eo zany io ny tsofoka zany io rivodoza io raha ny vinavina ny mpamatatra ny toetrandro nefa mbola mety vily lalana ihany izy io dia zay no mila anarahantsika isan'andro san'andro zany ny atao hoe vaovao alefa ny mpamatatra ny toetrandro eny amin'ny tambajotra-tserasera eny eny amin'ny televiziona rehetrarehetra eny fa mila miomantsika satria mafy izy io raha nitafio-drivotra oetiny na ny orana oetiny ihany koa mety ikija be fa iny mo apetrakitsika amin'ny mpamatatra ny toetrandro na amin'ny météo ny atao hoe filazana zay pitsopitso ny rorana mety oetiny na nitafio-drivotra mety oetiny ihany koa fa ny zavatra ataontsika eto dia ny hoe manentana ny olona ary miomantsika rehetrarehetra zany amin'ny fiatrahana an'izay rivodoza hoavy rapitso zay namanarina. Zay ny momban'iny iny moa tsy maintsy noresahana satria tsy afaka ilalozana satria ny rivodoza dia samy miaina ny fiatraikany io tsy resaka hoe mipomba ny fitondrana ihany no hoe hiatraikan'ny rivodoza na hoe tsy hiatraikany io tsy hoe mipanohatra ihany no hiatraikany na tsy hiatraikany fa Madagasikara no resaka eto somary resaka kely momba nyty resaka corona ty isika namana Jerry dia avy eo tsika mivadika amin'ny resam-pifidianana satria izany zao raha ny vaovao fantatra raha ny eto Antananarivo amin'ny resaka vaksiny tsy ampy mihitsy amin'ny fanentanana ny olona hanao vaksiny dia inona ny vokany rehefa ny vaksiny misy fa ny fanentanana ny olona hanao vaksiny tsy ampy marina hoe misy sport kely mandeha etsery fa tsy ampy reny dia rehefa tsy ampy ny fanentanana ny olona io vaksiny io tompoko misy fetrany ny afahana mitahiry azy dokotera no niteneny zany anontanio daholo mpiasan'ny hôpitaly anontanio daholo fa io vaksiny io dia misy fetrany dia mety ve zany hoe milamina ve ny saitsika raha rehefa tapitra ny fetran'ilay vaksiny dia tsy maintsy hopitehana efa nisy an'izany teto rehefa tapitra ny fetran'ilay vaksiny zany hoe tsisy manao vaksiny ny olona na hoe zara raha manao vaksiny ny olona miramina be le vakanisana le fanaovana ny farisian'ny olona manao vaksiny zany no ny antony isan-karazany mbola tsy fahaizana ihany koa zany tsy fahaizana amin'ny resaka communication zany dia tsy maintsy hopitehana ny vaksiny rehefa ho tapitra ny fotoana izay ahafahana mitahiry azy fa tsy sanatria hoe vaksiny périmé na vaksiny lany daty no atsindrona an'le olona zava-doza ny vokatray zany ka amin'izao fotoana izao zany ny zavatra tsapa dia izao rehefa tsy ampy ny fanentanana ny olona anao vaksiny dia mipetrapotsiny ao le vaksiny zany dia rehefa petrapotsiny ao izy tonga ny daty dia tsy maintsy hopitehana le izy kanefa vaksiny tena hoe nandanimbola nandanin'ny avy any velany anampiana ny malagasy ao anatin'ny izay mety hoe misy andraikitra le olom-pirenena ao anatin'ilay izy
fa ny tena tompona andraikitra lehibe amin'izay dia ny mpitondra fanjakana satria raha ny amerikanina zao dia tena hoe manolo tanana mihitsy hoe ino ny vaksiny satria fantatra zareo tsara ilay raharaha fantan'ny fiainan'ny malagasy fa ny eto amintsika dia ohatra ny mandeha fotsiny amin'izao raha jerena zany zao ny tany nanao vaksiny dia mbola tsy tonga any amin'izany 5 isanjato zany neto Madagasikara nen'olona any efa 10 isanjato 20 isanjato ny tsika 5 isanjato misy andraikitra mpitondra ao anatin'izay na inona resahana amin'ity raharaha ty ka ny tianotenena dia hoe tena mampalahelo raha hoe lany data ny vaksiny dia hopitehana ny olona ry miazakazaka mitady vaksiny ary maimaim-pona ary tsy fantatsika rehefa nyeriana any tsika hoa tsy tompony ampitso fa mety hovidimbola io rehefa nyerindrina any satria ny virus zany corona dia mbola miara-miaina eto amin'izao tontolo zao aloha hatramin'izao mbola miara-miaina aminy ka zay zany eto dia manentana foana hoe io vaksiny io dia ilainy io satria rehefa manao vaksiny ianao zany tsy hoe misalovana ny asan'ny dokotera fa izay ihany koa moa mpanao gazety zany dia afaka miresaka an'izany hoe rehefa manao vaksiny ianao dia tsotratra ny kakiravy sy ohatr'izany fa tsy midikako ireo tsotratra ny aretina ianao fa dia zay zany dikale fanentana tsy adala akory ny olona manao an'io vaksiny zany mampisy ny vaksiny manampaizana isan-karazany raha ohatra mety fahitany député Jerry Randrembolaina an'izay raharaha zay hoe rehefa tonga mifetra tsy maintsy hopitehana le vaksiny ko tsisy manao io indrindra nefa tratratratsakita miara-manao eto foana na manarina amin'izay fanetanana ny olona zay anao vaksiny ary raha tao aloha dia ohatrany hoe iteniteny foana tsika raha miteny an'izay zavatra zany fa eto zany dia tena samy mijoro vavolombelona kosa aloha raha ny fiatraika le aretina teto amin'izao fotoana zao zany teto amintsika dia azo lazaina hoe nahita-pahombiazana na dia tsy dokotera raha ny tena koa fa mba atao hoe mifanerasera amina dokotera amina mpitsabo ihany hoe fiatraika le olona nanao vaksiny fiatraika le aretina tamin'ny olona nanao vaksiny maivana kokoa taloha izy mety hoe tapa-bolana ohatran'izany ianao zany vao mahita fahombiazana ray volana mihoatra mihitsy ary ny atao hoe atao hoe vokadratsy mbola mitaraha miatraika am'le olona zany na ny atao hoe effet secondaire le aretina ary tena mbola misy olona tsy afaka mandeha misy olona mety marenina sasany tsy fantatro fa zay zavatra hitako aloha fa rehefa nandeha le vaksiny dia somary oatra maivamaivana fiatraika le izy tamin'le olona vita vaksiny dia zany rehetrarehetra zany any tokony anetanana nle olom-pirenena reo mba hanao vaksiny ary zavatra manahirana manko na manarina dia hoe raha ny any firenena hafa dia ny mpitondra fanjakana mihitsy no manao modely voalohany ary zay anisan'ny atao hoe ideraina amin'ny président Mankalavalomanana mihitsy no atao hoe nanaovany an'le vaksiny ary tena nanetana ny olona mihitsy izy mivady hoe andaotsika anao vaksiny le olona ary raha fahalalako anazy amin'izao fotoana zao fa navita 3e dose izy tamina vaksiny zany hoe io zavatra io rehefa atao tsy sanatriandresaka hoe anao an'io anao dia hamono olona indray fa matoa nasiana ny vaksiny ary tsy io ihany ny vaksiny PDB ny vaksiny zay anisy hoe natsara ny olombelona rehetrarehetra zany ka manahirana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao rina no manentana amin'ny vahoaka malagasy satria raha ny zavatra nisy teo aloha atao hoe resaka CVO raha zay ny azo ilazana anazy zay nieritreretana hoe tena asitrana ahafahana hiady amin'le valanaretina dia tsika ngamba samy nahita fa tsy hoe zany andeha hanaratsy an'izay zavatra zay na zany andeha hanatsara an'izay zavatra zay fa hatreto aloha zany mbola tsy hitany tena hoe vokatsoa azo tamin'le izy aloha zany hoan'zay nahita moa tsy fantatro fa ho anahy manokana zany tsy de nirona loatra tamin'izay ny tena satria mbola mila atao hoe sedra maromaro izy ireny vao tokony ho ampiasaina zany na ny vaksiny na ihany koa fanafody entina hiatrehana valana aretina ohatran'ireny dia zay ngamba no atao hoe mbola tsy naresy lahatra ny olona rehetrarehetra na ny vahiny any ivelany ary dia mbola tsy name lalana loatra ampiasaina an'io atao hoe fanafody zay nieritreretin'ny fanjakana fa asitrana sy atao hoe entina iarovana ny malagasy zany amin'ny valana aretina Covid-19 ka zay anisan'ny anankiray manahirana ny fanjakana anao fanentanana aloina manaova indray vaksiny satria ohatrany hoe
tsisy efa dikany tena zany le fonsa be tato amin'le anankiray de lasa manahirana anazy satria ohatra hoe tsy zavatra tsy izy zany le zavatra natao tato tsy omena tsiny azy zareo am'zay zavatra ray fa ny azy zany tiako tenena fotsiny hoe ho antsika olo-pirenena tsirairay de malalaka tsika am'safiditsika nefany fa atao hoe olo mbo fidy any tena zay tena hoe miaro sy tena hoe mitsinjo vahoaka malagasy ihany kio de manao fanetanana foana hoe raha afaka manao vaksiny le olona de manaova vaksiny fa mbola iolo natao hoe ahazo afaka edivatsika mba tsotsoatra amin'ny forme grave tsika mba io no afaka edivatsika mba tsy tena hoe isy fetraika mafy amin'ny vatantsika olombelona le aretina zay rahantsika fa tena hoe tsy azotsika elana fa tsy haitsy ara-iaina amin'io zany tsika aloha mandrapa tsy fantatra hoe le rovina voafoana soringana zany eo aretina zay atao hoe mamely ny olona rehetrarehetra hatran'izao tontolo zao de ny covid-19 zany iny moa tsy maintsy miresahana satria zavatra misy la izy iny vaksiny zay tehirizina amin'ny zay moa tsy spesialista am'zany fa misy fitehirizana azy zany ny vaksiny iny mandra-pahatonga an'izay olona anao vaksiny eo kanefa izy iny misy fetrany ny fitehirizana azy ohatrany fanafody ihany ko ka tsy sanatra hoe vaksiny périmé no andeha ho ampiasaina hoe aty amin'ny fitsapona de hoe fanafody périmé tsy izay ka rehefa dila zany mifetra an'ilay vaksiny de tsy maintsy hopotehana ilay vaksiny de mandry ve ny conscience ny tsirairay amin'izany toe-javatra izany hoe nefa nandanimbola be fa fanomezana avatsy fanomezana avary fa tsisy manao vaksiny dia lasa tonga hatrany amin'ny fanapotehana ilay vaksiny izany izay no tiana resahana momba an'iny fa ivadika kely tsika amin'ny raharaha politika raharaha mpifidianana io ihany koa tsy maintsy resahana député Jerry Randrebolaina hoe refonty zay ny resaka hoe tena le lisy mpifidianana tena hoe atao refonty zany zava-misy zany am'izao fotoan'izao aloha de ohatrany tsy arak'izay no misy fa lasa misy adihevitra indray nefa tsy tokony ho adihevitra zany lasa ny tompona andraikitra izay hoe voakasika zany fanaovana refonty zany mitondra fanazavana indray lasa miala ilana indray nefa mazava tsara fa efa fantatra hoe taona 2022 2024 efa fantatra hoe fotoana fanaovana n'lay refonty de hoe resaka voly sy ny sisa fa tokony hipetraka tsony zany zany ve tsy efa fantatra de melo député Jerry ko nahoana ny mbola zao indray ya izy io zavatra anisan'ny manahirana na manarina satria problema manko de hoe aiza marina fanarahan-dalàna eto amin'ity fireneny ity zany hoe raha lalàna mipetraka zany de tokony ho atsain'ny mpitondra ary tokony ho ampiariny rehetrarehetra de raha misy zany ohatran'ny fifidianana ihany io manaiky an'izany ve ny olona pirenena rehetrarehetra ka ohatra hoe isaky ny 5 taona ny ataova raha fifidianana filoha-pirenena sy zolom-bavambahoaka eo ihany koa zany ny ataontsika hoe be ny tanàna zay ihany ka rehefa tonga ve le fotoana tokony anaovana le fifidianana de mbola tsy lara-pahamena aloha le fifidianana fa aloha itoy ihany aloha ny fitondranyity olona ty anankiray ty tsisy anaiky an'izany angambany ohatra zay ko le lala-pifidianana izany hoe rehefa isaky ny 10 taona zany de tokony ho atsarainy io tokony ho avoziny io hatrany fotony zany ary zavatra manahiriny eto amin'ny tany sy firenena de izao io lalàna zay eritreretina mbola tokony ho amboariny io na tokony ho atsarainy io io nefa nahitana loza tamin'ny fifidianana eto amin'ny tany sy firenena nahitana an'ireny le doublon reny tsy azotsika elany reny tompoko zavatra nisy reny doublon ohatra fotsiny fa BDB zavatra tsy nanjary zavatra mbola tsy nanjary tao anatin'io zavatra io zay anisany nampisy korotana mihitsy ary nakany afara tany amin'ny atao hoe tsy fanekena valim-pifidianana ary zay mbola inisorana amin'ny président Ravalomanana na hoe raha zany ano ohatra n'ity zavatra ity sanatiavana mety nisy rano manjika teto amin'ny tany sy ny firenena ka mba tsy hatongavantsika ny amin'izany maninona raha zao de efa jerena daholo le ny zavatra rehetrarehetra reny zany hoamboarina ho atsaraina ary ny zavatra manahirana raha iteny koa zao aty amin'ny faritra avaratrano debe fanoloana sefoko tany atsokosoko am'izao fotoan'izao na manarina zany ndray zao mbola eo ihany ko nefa nitarahantsika mifametrahana n'io rafitra seny io tao koa ny ACC zay atao hoe olona ao anatin'ny
miaraka amin'ny fitondrana daoly no mipetrapetraka amin'ireny zavatra ireny. Ka zahay te anao antso avy mihitsy amin'ny fitondram-panjakana ny hoe sao dia tokony ho jerena raha mandinika raha mijery ny fametrahana an'ireny rafitra ireny indrindraindrindra ny fanatsarana n'ity lisy-pifidianana ity. Izay ny zavatra ireny tsy vitsy zany raha tsy misy fifanantonana fifampiresahana. Fionam-be-pirenena mihitsy hoe fionam-be-pirenena tonga dia fionam-be-pirenena zay mihitsy le izy tonga dia firenena ray manontolo miaraka amin'ny kondoha mijery anao ny fanatsarana ny lisy-pifidianana io ao anatin'izay ao ny fametrahana ny rafitra sy fanatsarana ny rafitra iseny io zay atao hoe mbola tsy raha hoan'ny olo-pirenena rehetrarehetra dia mitsaikaiky daholo na ny tenako zao raha mahita hoe ahoana député dia tsy herinonareo fotsiny ve jerenareo fotsiny ve dia tsy zay ny zavatra hoe totoerina fatany le zavatra fa mila mifampiresaka ny olo-pirenena rehetrarehetra ahafahana manatsara ny zavatra ohatran'ireny fa raha andeha ila ohatran'io fotsiny io afaka andeha fifidianana fa anaika an'izay valim-pifidianana isy eo ve ny olona rehetrarehetra raha tsy teny mpanao politika fotsiny fa raha olo-pirenena rehetrarehetra hoe anao ny fifidianana tsy anaika an'izany tsony ny olona amin'izao fotoan'izao satria hitan'ny olona fa be dia be fitarainan'ny olona fijalian'ny olona mianaran'olona diso mianaran'olona be dia be zany ny olo-pirenena mbola tsy afaka hifidy amin'ity fotoana amin'ity dray mitoraka ity raha io zany no arahantsika be dia be koa nefa ny olona efa maty efa tsy ao be dia be ny olona tokony ampidirina ao anatin'io ihany koa ary ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao dia ny hoe tsy mahay miainy loatra ve zay tompona ndraiky mpanjakana napetraka eny amin'ireny toerana misy azy tsirairay ireny sa hoe nahazo toerana dia tsy te halalan'izy aniza ntsony ary vahoaka malagasy ary zay ny zavatra anisan'ny manahirana na manariana satria be dia be ny olona rehefa ty ivelany aty mitabataba fa rehefa tonga ao anatiny izy mangina miova ny toetrany ary zay miova ny fomba fifandraisany aman'olona zay le izy satria zay le izy fa za dia misy fitenenana mihitsy ny hoe rehefa tsy eo aminareo le toerana dia mahay mitabatabo nareo zany efa te hitely aminao tena marina zay zavatra zay député jery mitabataba na ny ty mpanohitra mitabataba fa tsy eo aminazy le toerana dia mahita lazay tramboletra tsy zay tompoko tena maro zay fitenenana zay fa ny atoko tiako Madagasikara dia tsy ao anatin'izay satria efa nitondra firenena ny atoko tiako Madagasikara efa mahafantatra mety sy ny tsy mety ny atoko tiako Madagasikara ary zay mahatonga tsika eto amin'ny ny ara-manonja mitabataba foana satria efa fantatsika ny fomba hitondrana n'ity firenena ity efa fantatry président Ravalomanana miaraka amin'ireo RMDM rehetrarehetra ireo hoe tsy mety ty zavatra ity dia toerina tsy mety ty zavatra ity dia toerina fa ity ny zavatra tokony mety dia ity tokony hirosoantsika anisan'izany io atao hoe fionam-be-pirenena zay tena dradradradrainy io ary tsy ny atoko tiako Madagasikara na ny RMDM ihany no mangataka an'io fa mpanao politika sy ny olo-pirenena rehetrarehetra eo ihany koa fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra eo reny fikambanana rehetrarehetra zay efa midradradradra n'io zavatra io daholo hoe alao aloha ifampiresaka dia hita eo ny toeny avy eo ka lay olana mantsy efa tena hoe fao be mihitsy zany ny ainana eto amin'ny firenena resa-pifidianana ray iny fa ny olana akoatra ny resa-pifidianana mbola maro dia maro mihitsy ary iainana isan'andro izany misy fanotaninana kiray mipetraka amin'ny resaka fifidianana tonga dia fanontaniana tsotra fotsiny hoe azo atao sa tsy azo atao no manatanteraka fifidianana tsy misy alatra fifidianana tena hoe mazava tsara tsy misy fanontaniana be dia be mipotra rehefa tonga ny valim-pifidianana azo atao sa tsy azo atao zay moa zany ny valin'izay tonga dia hoe eny na tsy dia alao hoe mba omeko ny député Jery Randrebolaina ny famalina zay fomba fahitanao azy satria mahatonga zay mantsy dia zao ohatra hoe frantsay zao hiatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny 10 avril akaiky zany dia amin'ny 24 avril nga misy teo ny fiodinana faharoa zany dia nde ho raisitsika le fiodinana faharoa amin'ny 24 avril dia mandeha zany ny fifidianana dia misy anankiroa manao final eo zany tsy fantatsika hoe iza siza fa amin'ny valo alina tompoko dia mivoaka ny anaran'ny filoham-pirenena frantsay vaovao amin'ny datan'ny 4 avril io zany amin'ny 2e tour
tsy misy hoe oaoaoa tsy misy an'izao satria tena zay ny zareo neny amerikana koatra zay ahoana ny antsika manoloana an'izany azo atao sa tsy azo atao valiny de tsotra be namanarina tena azo atao manao fivitianana madio sy mangarahara tsy misy alatra tsy misy alatra zay hoe fividianana tsy misy ary alatra manaraka ny lalàna zay azo atao zay zavatra zay Azo inona atao tonga nefa de- ny ahafahantsika manatanteraka an'izay zavatra zay zay ny fanontaniana mipetraka ny ahafahantsika manatanteraka an'izay zavatra zay a de efa le tenentsika teo hoe fifampiresahan'ny rehetrarehetra aloha fanapahan-kevitry ny rehetrarehetra zany io de rehefa tapaky ny rehetrarehetra le zavatra zay ny rosotsika anaovantsika fifidianana dika zay zavatra hoe miara tompona ndraikitra dao ny olom-pirenena rehetrarehetra ary miara manaiky zay valim-pifidianana eo a satria niaraka nametraka ny rafitra miaraka nametraka ny lalàna ary miaraka manatanteraka an'izay sy mampiatra an'izay ihany ko amin'ny fifidianana zany tsy izy tso zany hoe tsy ekena io raha tsy manaiky an'io ianao nanao an'io ko hoana ianao tsy anaiky dika zay zavatra zay a azo atao tsara mety isy ny tsy ho tanteraka zato isanjato fa azo eritreretina hoe azo atao manao fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena zay fiteny zay mantsy tena malaza hoe fifidianana madio sy mangarahara dia ny dikan'izay ihany koa zany ataontsika hoe fomba filazana hafa fa mitoy amin'izay ihany de hoe fifidianana tsy misy alatra mantsy izy tonga de maintsy hoe fifidianana tsy misy alatra le alatra mantsy a tsy eo amin'ny endrika isan-karazany io dia zay zany no fipetrany aloha amin'izao fotoana zao fa le raharaha mantsy a efa mitatra zany no miresaka an'io resaka hoe fionam-be-pirenena io satria hoe tena fitsonjovana ny firenena no atao fitsonjovana ny taranaka efitra zany a efitra ary dia efa mandeha zany fivoizana n'zany hoe fionam-be-pirenena izany ary la izy tsisy resaka mihitsy misy miteny mantsy hoe reo ndray fitady seza reo indray fa zao nefa député jery zao fa manana seza efa député mety ahoana ny fanazavana an'izay fa misy olona atao hoe mety manana eritreritra momba zay hitady seza indray reo tsy mandry fifidianana sy ny sisa le izy ane namanarina tsy hoe le fitediavana seza zay zany tokony ho asorona an-tsain'ny rehetrarehetra zay fa kosa fotoana zao atao hoe fanomanana ny atrehantsika ny 2023 zany hoe le fanomanana ny 2023 zay tsy efa apotomotsika vanomana anazy fa aty zantsika de efa miomana amin'le fanatsarana zany hoe manomana ny terrain ilalovana manomana ihany ko le atao hoe lalàna rehetrarehetra zay entina anaovana an'le lalao zany eo ihany ko zany ny ametrahantsika ny hoe izany mety mpitsara n'le lalao avy eo rehefa mandeha le zavatra rehetrarehetra zany a iraisan'ny rehetrarehetra zany zay zavatra zay zany hoe manomboka hatrany amin'ny asesy any amin'ny seny any amin'ny fokotany any amin'ny fanomanana an'ity lisy be fidianana ity moa zany ny tinambaro anatin'izay zavatra zay eo ihany ko natao hoe na ny ministra apetraka any amin'ny ministry ny ady tany ara zay atao hoe ao anatin'izay fanomanana ny anina zay ara de tokony hoe olona mba tsy pomba andakotona pomba andabe fa olona tena neutre ihany ko zany amin'izay fanomanana fifidianana zay fa zavatra misy manko atao amintsika de ny hoe pomba an'izay fitondrana eo daholo ny olona apetraka aloha ary io zany anisan'ny zavatra efa tsy fanao tsony amin'izao fotoana zao hoe atao hoe mila makalesina foana zany mpitondra amin'ny zavatra nisy teo aloha hoe nasoa an'le firenena ve ary zavatra tsy manahirana mpitondra maso rehefa eo amin'ny seza de ohatrany hoe tsisy izany izy afaka mikitika mihitsy ary tena tsy maty manota mihitsy raha mpitondra sasany ao rehefa mahazo seza fa ny zavatra tokony eritreretin'ny mpitondra hoe raha pitsy sy raha afaka pitsika eo de olo-tsotra ianao hoe ary raha iroso amin'ny fifidianana ary tsika 10 andro mialohan'ny fifidianana ianao de tsy eo amin'izay toerana mahafiloam-pirenena anao zay intsony zany hoe rehefa tsy eo amin'le fitondrana ao de ohatry ny olo-tsotra rehetrarehetra de eo le olona mety akahalanao na eo le olona mety efa hoe mahita ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ataonao hitrotra amin'izay ny olom-pirenena sanatriavina ary mety mieritreritra ny mpitondra fanjakana fa hoe mpanao politika foana ny andeha tarika ny olona grevy tadio tsara fa io atezeram-bahoako na any amin'ny toerana hafa ary dia rehefa mirongatra io a tsy voatery misy mpitarika izy fa tena hoe tena mirongatra anatin'ny ohatsy ampoziny io a
zay zavatra eny zavatra mety manay eny eto amin'ny tany sy firenena raha tsy mitandrina zany ny mpitondra de zay zavatra eny mila efa iomanantsika milo tsara mba hahatongavantsika ny hoe mba fifidianana madio sy magnarahara de zay zavatra zany a mila apetraka ny tsirairay ny fametrahana an'izay zavatra izy hatongavana amin'izay zavatra zay a mila zay fikeonandoha afaka dradradradraina foana zay zany a mila manao zay fiona ambipireneny zay zany a ny vahoaka malagasy retrarehetra ary andraikitry mpitondra fanjakana ihany koa zany raha ohatra ka hoe tena tokony anao an'izay izy na tsy tokony anao an'izay izy a de tokony mieritreritra izy hoe manahona marina moa zany ny fitabataba ny olona am'izao fotoana zao fa ndraindraiky le nataontsika le filoham-pirenena ndraindray tsy mahalala le fimenomeno an'le vahoaka sy le manodidina fa voasarotsara le olona manodidina azy eo izy de tsy mahafantatra ny tena zava-misy marina eny fotony sy le mampimenomenona ny olona ka zany retrarehetra mila jereva ny mpitondra fanjakana indrindra ny filoham-pirenena hoe ohatra manahoana ny feo eno eny fotony eny satria raha ny zavatra misy eny mpitambandro sereny anisan'ny nagavirinana misy olona tena samy teny vatana amina filoham-pirenena mihitsy na amina ministra mihitsy hoe tsy mijery anay mihitsy nareo satria fa tena mihoatra mety be le zavatra ienan'le olona nefa ndraindray le mpitondra le filoham-pirenena na le premier ministre tsy mahafantatra zay le marary an'le olona zay de zay zany mila fatarina mihitsy io moa le idiny fotony ministra sy ny gouvernement sy ndraitrarehetra fakataty avakadrano aloha mbola tsy nahita loatra ka zay rehetrarehetra zay zany tinambara namanarina de mila zany tsika manetana ny mpitondra fanjakana foana sy ny olona ren'olom-pirenena ndraitrarehetra hoe mila miroso am'izay fiona be pirenena zay zany tsika ya ka izy mantsy rehefa jerena député Jerry Randriamilaina tamin'ireny resaka le hoe tsy fahatombana tamin'ny fifidianana le farany teo reny doublon sy ny sisa zay tompona andraikitra ambony tao amin'ny CENI tamin'ny fotoan'androna no ny teny hoe tena nisy resaka doublon ary matapitrisany no atao hoe ny isambato zany tafiditra tamin'izay resaka doublon zay zay manova zavatra be dehibe mihitsy zany toe-javatra izany de petraka ny fanontaniana hoe tsy fahaizana ve le izy mahatonga zany sa hoe fanahinina de ny tena zany mieritreritra hoe ohatrany tsy mitombona raha resaka tsy fahaizana zany ohatrany tsy any fa tena zavatra hafa mihitsy lay izy zany satria misy tanjona tiana hokendrena mihitsy ao anatin'izay de tsika very olona efa ty amin'ny taona 2020 sy 2020 hiditra amin'ny 320 sy 2020 dia mbola iaina amina problema fifidianana tany amin'ny 30 taona lasa nefa tsika amin'ny teny hoe tena mandroso maraka fandrosoana sy ny sisa ka raha maraka fandrosoana sika eo amin'ny resaka balizy indray mantsy ny député Jerry ny tiako ambara hoe raha maraka ny fandrosoana ary tsisa de pourfoy ary ao anatin'ilay fikarakarana fifidianana natao hoe fandrosoana ohatra ny resaka fitaovana ohatra be dehibe ny zao ny fitaovana afaka ampiasaina ny tsy ahafahana mangalatra zay ahoana ny fomba tsy ahafahana mangalatra sy mamilivily ny safidin'ny olona namana député Jerry io namanarina dia nampiasana fitaovana takin'iny ary tsika hoe rovana an'izay alabato zay hoe mibalizy sy ny rehetrarehetra de zahay teny aminao hoe olombelona foana no mikirakirana io fa io zany le tena toetsaina mihitsy miola hovaina hoe efa zao ve fahantrana mazo an'le firenena efa zao ve tena atao hoe marary iainan'le vahoaka malagasy de mba mila tonga saina am'izay zay olona hoe manomana ny fifidianana io mila tonga saina am'izay zay mpitondra antsika eto malagasy ty firenena malagasy ty satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tena hoe tsy mba miaina hoe miakatra ny fiaina amin'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy fa na ny olom-pirenena teto atenatena ny raha am'izao tsika am'te zao fa mety ota aty amin'ny tany aty zany hoe tena manam-bola miantona aty ambola aty foana fa le teo atenatenany efa mitovy zo sy mitovy atao hoe ny mitovy fanta mitovy efa foana ny classe moyenne tsisy tsony classe moyenne dikan'izay zavatra zay maro anisany efa le atao aty amin'le hoe nirodana aty ka zay mila mampieritreritra ny atao hoe ny olona mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe alomba jerena am'izay le vahoaka inona am'izay mahasoa an'ity firenentsika ty ny zany any foana ny any tiako dradradradraina satria raha resaka alabato zany io ny toetsainy retrarehetra ihany mitondra an'io fa rehefa mahitsy ny sainao rehefa ifampiresahany retrarehetra io de mipetraka izay magnarara sy madio zay
fa raha io foana mbola misy monokajikajy atsy misy mbola mieritreritra foana atsy hoe zao ny anaovana an'ity na zao ny anaovana an'tya de asakasaky ny tsirairay zay zavatra eny namanarinana be mananjara fa de mampisaina ny rehetrarehetra zany ny tena indrindrindrindra hoe ny tena maheno fitarainana rehetrarehetra io a de tsy maintsy mandefa an'izay a amin'ny tony atao hoe sehatra anankiray ahafahana milaza an'izay zavatra marary ny vahoaka zay a ahafahana ihany koa teny sy manambara ny tokony ho atao amin'ity fomba fitantanana fireneny ity a de eo ihany koa zany ny anankiray zay nambara teto foana hoe mila manao zay fikeonandoha zay tsika raha ohatra ka te hirosany amin'ny fifitianana madio sy mangarahara eny ary amaraparana antsika azy satria efa vonimboninao ny namana fanira zava-manantany hiaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy dia fanamariana tsotra kely fotsiny kajy tsotra kely fotsiny le izy tsy sarotra tsika malagasy zany zao amin'ny 7 tapitrisa eo tao hoe manodididina an'izay raha ohatra raha ka hoe na mbola hoe malagasy ray manontolo no afaka mifidy raha ohatra hoa zany resaka isa zany a tokony tsy olana mihitsy a no hoe anaovana ny zany hoe fifidianana izany zany raha resaka isa kanefa mazava tsara fa raha hoe ny isan'ny malagasy amin'ny mifidy zany ao anatin'ny lisym-pifidianana dia tsy zay fa mbola latsaka be noho izay hoe isatsika malagasy zay zany a ny hoe tonga taona manana zo afaka mifidy de zay ve de tsy ho vita ve ny tena hoe anao an'ilay a fifidianana madio sy mangarahara fifidianana tsy misy alatra vita io rehefa atao resaka tsy fandriam-pahalemana vita io rehefa tena atao hoe tena mandry fahalema ny Madagasikara mampinambariny malagasy vita io rehefa tena atao inona ihany koa no hoe mitsabo ny malagasy araka ny tokony izy vita io rehefa tena atao le izy fa matoa tsy vita zany zavatra be da be zany a dia tsy atao zany a ilay zavatra fantatra nefa le tokony atao fa tsy atao fa zavatra hafandray a no hita mirentirenty etsy sy aroa amarana azy ary tsika député Jerry Randrebolaina inona ny atao hoe entinao a amafisina amin'izao a amaranana ny anjaranao zao ary ya voafetra marina moa ny fotoana namanarina rabe mananjara fa manomboka tapitra ny fotoana zay nandraisan'ny tena fitenenana dia ny angamba hitodika ty amin'ny zavatra hoatria voaka malagasy rapitso a amin'ity atao hoe fiatrehana ny rivodoza zay etreto amin'ity firenentsika ity ndray a dia mila efa miomantsika ry voaka malagasy a ary zay de manentana ny tsirairay hoe zay zavatra azotsika tsirairay atao fa tsy iandro mpitondra na iandro ny ihany koa hoe fanentanana hafa de aloha mifanentana aloha ihany koa efa miomana amin'izay fiatrehana zay rivodoza ho avy rapito zay zany a de mila miheno foana tsika ny ainao manjery a mba hahafahantsika mafantatra ihany koa zany aiza ho aiza izy amin'izao fotoana zao a ary ahoana ihany koa mety mafy ny rivodoza io zany dia zay no anentanako ny olo-pirenena tsirairay fa dia tapitra moa ny fotoana zay andraisako fitenenana eto dia mirary soa sy mametraka ny mandrapitafa ho an'ny vahoaka malagasy indray ny tenako a dia samy hitako tahin'Andriamanitra ya isaorantsika député Jerry Randrebolaina voavita tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara atao amin'ny district ny Avaradrano nitondra nyzay famelabelarana izay tsy misy hoe zavatra kely no nresana teto fa tena goavana be satria iakinany fiainantsika isanandro izany zay famelabelarana teo izay kanefa petratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe zay mamy atelomy ny mangidy aloavy zay ny momba an'iny efa hitra eo namana faniry raha zava-matany hiaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy fa ny entinay amaranana ny anjaranay zany a amin'ity miara-manonja MBS Radio Madady de lay fanentanana teo fanentanana ray aloha de ny hoe aro foana ny fiainam-pirenena de zay moa zany amin'ny mampanao gazety eto amin'ny teny enoy daholo ny vaovao rehetrarehetra dia manoloana an'izay dinio ny fivoaran'ny fiainanao aza manao an'le hoe zay raha nga tsy heno an'le radio ohatran' zao tsona zay raha nga tsy hijery any pio any io tele io fa ohatran'ny makararendo izany zao tsy azo atao entina amin'ny resaka ento-po ohatran'izany ilay izy fa enoy daholy a dia ny fahalalanao zany ny vaovao miseho eto sy eroa izay vaovao zay mitosaka eto sy eroa
na radio iny io na tele iny io zay eto de miteny arao daholo dia anjaranao am'izay fotoan'izay no mandinika tsara ary am'izao fotoan'izao anie na akizy kely 1 taona 7 taona aza dia tena manaraka ny rahapirenena maika ave moa fa tsy isika olon-dehibe izay ao anatin'ny izay hoe fiainan'ny firenena izay ilaina foana ny manaraka ny vaovao tompoko fa tsy mam'izay zany tsika maharaka tsara ny fivoarany ary le raharaha de izao saiky miova isan'andro ilay fiainana de ilaina amin'le onoono de alao mba ny tena mihitsy no maharaka tsara alay raharaha resaka vaksiny napatsahivina teo hoe misy fetra ny tompoko ny fitehirizana vaksiny any am'ireny toerana fanaovam-vaksiny ireny misy fetrany ka rehefa dila fetra dia tsy maintsy hopotehana lay vaksiny ka de eto zany zay manetana hatrany amin'izay fanaovam-vaksiny zay namana faniry razafy manatany efa io ianao io noho ny fanoizana ny fandarana miarabanao ndao ary zatsisy eny de miaraban'irena sady misaotra ihany ko de miaraban'ireo technicien mijery atsika mikarakara zany fampijerevana atsika sy ny feo rehetrarehetra isa-tokantrano rehetra any de ny mpanaraka atsika ihany ko de arabaina ny any Lyon ny any Brest frontière ihany ko eo anelan'ny Suisse sy Frantsao tena misy mpanaraka atsika de ny Etsakady vato tena tsy adino de miaraban'le ranabavy zay tena mpanaraka be atsika tahakan'izany ihany ko ery ambaravarakazo ery eny Solay misy an'izany ringa tovo sy ny namana rehetra ny ery Anterokeria ny vato eny misy mpanaraka atsika ny namana misy mahafinaritra be tamin'ny sabotsy teny Ambomangakely teny tsy napozina mihitsy fa de dadabe zay izy de io dadabe io mpivarotra trondro mandehandeha trondro avany Brickaville de tena janona mihitsy ny rehefa nahita atsika de nampitondra hoe tena mba omeo kokoa ranga zay fa zay tena mpanaraka isan'andro na de tena hoe mafy aza le fivelomanay tena tsy maintsy manana irika zay enona miara-manonja de andefasako kokoa zany ny dadabe iny zany zay manao fivelomana ny fivarotana trondro mandehandeha zay entina amina so lehibe miaraka amina lagilasy miodiny eraky ny tanàna mihitsy de tena pakafy atsika moa zany misy olo-pirenena maro be de harabaina fa eto de miaraba ihany koa ny ekipa ny commune Ambomangakely aloha zany zay niarika ny foot intercommunal zany final ny onana tamin'ny commune Analasora Omaly de lasa Ambomangakely zany ny inona moa zany ny coupe lehibe zany de arabaina ny ekipa ny Ambomangakely rehetrarehetra eny fa arabaina ihany koa ny ekipa ny commune Nalasora misy any maire Jimmy isy organisation be misy koa ny endrareo maly tamin'ny fitondrana andreo mpanarady zany sy respect tena voarindra tsara misy de mba hanaovana kokoa kely bravo ihany koa satria mahafinaritra mba misy ambiance ohatran'izany tamin'ny faran'ny herinandro zany zay ny amin'iny fa iresadresaka zavatra maro be tsika saika tsaingitsaingika kely tamin'irena teo rena moa zany fa manomana zavatra hafandray izy de any ambadika any izy fa saiky tsaingitsaingika kely resaka satria mafana be ny resaka am'izao fotoan'izao ny any ampitan-dranomasina any itsika koa miezaka foana mizara ny vaovao rehetra akoatry ny ady fandritahana ao Soudan tamin'ny volana oktobra fatatsika tsara nisy fanonganam-panjakana nataon'ny Abdul Fattah tao Soudan tao de mitoy hatramin'ny oktobra nakaty fa 20 maty maro be zany reo migadra am'izao fotoan'izao de manohatra an'izany reo civil de fihetsiketsehana lehibe fa ny ady goavambe andrasany rehetra zany am'izao fotoan'izao de le zava-misy ao Ukraine ao zany de efa nanomboka ny daroka tamin'ny sabotsy teo ny Rosiana tany antsinana ny Ukraine nandaroany azy de sahirana ny Amerikana ny Frantsay ny Allemagne sy ny sisa hoe ahoana ny andaminana ny tiraraha ty de nitsofoka nitsitaka kely aloha zany ny Européana zany fa Emmanuel Macron ndray zany no niezaka ny nanelanelana ny ady de niantso atarabe efa ora roa tamin'ny voalohany de ora ray tamin'ny faharoa an'Andriamatoa Vladimir Poutine hoe aloha laminy ty fa tena ho tantara tsy fakahitany ty
dia hanelanelana hampiona ny Joe Biden sy Emmanuel Macron zany misy dikany lehibe mihitsy io ady io satria tena hitarika zavatra lehibe eto ambony tany sanatria mipoaka io ady io satria eo moa zany le démonstration na fitaovam-piadiana io ihany koa ny resaka nucléaire fa eo koa ny ady ara-ekônomika zany zay efa hitantsika mandehandeha io zay mandeha amina rivotra ty Afrika amina resaka pro-russe daholo zao zavatra mandeha zao de zany rehetrarehetra zany mbola ho avy ny fotoana tsy fantako raha isy fotoana rehefa aveo fa raha misy fotoana rehefa aveo de hiresaka kely amin'ny resaka Wagner io zay misy fampidiriny amin'ny Rosia sy ny raharaha zay misy eto Afrika zany Centrafrika, Mali, Cameroun voaresaka tamin'izany koa Madagasikara satria ny fahitalavitra ny ivelany ihany de manao investigation lalina be mihitsiny dia misy tongotra sy tanana kely be da be mandehandeha ihany fa tsy azo ditsika tsy zany rehetrarehetra zany de anandrana zay tsika fa na zany aloha le zava-misy any Ukraine aloha zany nanao fihetsiketsehana tany Varsovie tany Polonina tany ny pro-ukrainiana zany hoe tena tsy mety ny zavatra ataon'ny Rosia nefa misy séparatiste pro-russe koa zany zay manohana an'izao ady lehibe izao zany zavatra ohatran'izany mila fantatsika sy mila iainantsika ankoatran'ny ady misy eto amintsika fa resaka ohatran'izay le izy mba hahafahantsika miresaka amin'ity resaka Wagner sy amin'ny finance sy zavatra be da be ty satria resaka volamena, resaka mine, resaka mafia, resaka marikoriko be mihitsy ny ao ambadika zany raha izany mila hitandremantsika zany ary efa tena tafiditra amina zavatra tena manahira Madagasikara ary everina hoe tsy mandehandeha ho azy zany ty resaka trafic illicite na resaka hoe mine eto Madagasikara ty ny tokona zao ny mpitrandraka volamena tamin'ny betsika tany satria tsy tafiditra tao anatina faritra rovana de nisy fanelanelalina samihafa sahirana le malagasy kely mba mitrandraka volamena fa le ngeza be aty ambadika aty tena manao rapadango ary mamaritra périmètre mihitsy be da be ny orinasa voatonona sy ny olona voatonona ambadika zany raha zany tena réseau ngeza be mamotika ny fiainan'ny malagasy tsika eto tena sahirana tsy manambola nefa ato ambadika ato misy tena fanondranana misy tena fanomezana tombondany amina orinasa tsy tanonono sonono ny vahiny atao hoe misy tany andeo Pakistany maro be eto de te hiresaka an'izany tsika nefa tsy voaresaka tena hoe indray mandeha mipalaka zany fa tsy maintsy arindra tsikelikely de jerevana tsara mihitsy ny andrindra anazy satria zavatra ngeza be mihitsy zany lafin-javatra zay le mahatonga antsika hoe mila mifoha tsara tsika mila misaina tsara tsika satria raha tsy misaina sy mahay mandingana tsika vereo am-pelantanantsika Madagasikara satria efa tena miao ao am'izao fotoana zao ny mpamariparitra ao ny mamariparitra ny arenan-kibon'ny tany ao ny mamariparitra ny angovo ao ny mamariparitra ny resaka opérateur telefonika ao mamariparitra amina resaka banky ao mamariparitra amina resaka tany ao mamariparitra amina resaka ranomasina sisisy samy mamariparitra daholo zay manambola sy te hitsabaka nyty Madagasikara ty de tsika le malagasy kely le miaraka am'le belolikely sy le mavranjo sahirana mihitsy am'izao fotoana zao zay le hetsehatsika sy mahatonga atsika io taitra hoe vampitoana anaty mitady mivery zao very le Madagasikara potika le Madagasikara de miverina mifondray tsika menakavy tsy manaiky tsika zany no antony adevitra efa ampiresahana eto eny ary efetako aketo député Alain Ratsimaza fa nanao fampidirina fotsiny ihany moa za zany tamin'izay adevitra rehetra samy hafa izay raha misy azo tsaingohany eny an-dalana eny resaka sy député de ampidirina eny zany fa nanomana adevitra ihany moa zay sy député Alain Ratsimaza zay solomamoaka ny Madagasikara voafidy sy tetsy amin'ny district ny Atsimondrano miaraba ny mato député miarabanao namana faniry ary manolotra ihany koa ny araba ho antsika manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity ety ampiandohana moa dia anaovana kompatanana manokana zareo Malao commune Panefy anisan'ny commune zay nitsidihana ihany koa tamin'ny faraparany ny herinandro iny zay anisan'ny nanambarana manafaniry fa de manaraka atsika kaiky zareo isaky ny maraina zany toy izao de io miara-manonjo no olona bebe indrindra any amin'ny faritra Panefy sy ny manodidina iny de hitondrana ny fisaorana moa an zareo zay hoe tsy fisarahana amin'ny radio MBS sy ny télé MBS ary koa ny radio Mada manaraka ny fandarana miara-manonja de mbola manentana atsika hatrany zay mirahalahy eto ny mbola anarahantsika hatramin'ny farany ity fandarana ity amin'ity andro anivity misy manontany zao zary za Malao zany de mentsika topo kely ihany izy député Alain
raha vatia soavina mety koa za mitsofoka forelo de manaraka ny lalana moramora iny de avy eo tonga ao alohaloha ao a de misy sapanana mekavy zay avaria milala ny forelo iny a de mitsofoka any de tonga am'malao de raha ty andora amin'ny fotsindray a de miditra ty am'le apita amin'ny pharmacie ty de amin'iny ndray manaraka an'Ambohimanala de mandeha miakatra moramora de tonga ndray de raha tia Tanjombato ndray tonga arivo ndray de mitsofoka ndray misy raha korseny de tonga ndray fa mazava ho azy moa raha vany tsara mihitsy namana faniry zany tanàna be zany malao zany a mahafinaritra be ny mponinao sady mpamboly a de eo kaikikaikiny eo moa zany mazava soavina ampanefy a maromaro Solandy akady vorobe sy ny rehetrarehetra de miaraba antsika député Alain ianao koa maro asa tamin'ny farany herinandro tao a nisy tokoa ny fitsidiana ny faritra samihafa anisan'izany moa tao amin'ny commune Ampanefy zay nanaovantsika ny asa sosialy atao anatin'ny andraikitry ny solombavam-bahoaka ihany koa moa no mijery an'izay hoe inona ny ahafahana mijery zay mahasoa ny vahoaka malagasy a de araky nefa nambarako ombenombeny foana ny hoe fijerena manokana ny amin'ny lafiny fanabeazana satria fantatsika ny ahitana hoe mandringy zany sehatry ny fanabeazana zany eto amintsika ary maro ny filana misy any amin'ireny sehatry ny fanabeazana ireny akoatra ny fotodrafitrasa de ilain'izy ireny ihany koa ny fitaovana zay enti mampianatra anisan'izany ny tsy fahampiana ohatra amin'ny lafiny table banc zay hitantsika amina sekoly maro indrindra amin'ny sekoly mpanjakana eto amintsika fa nanao ezaka moa zany ny tenako miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao anivon'ny antoko tiako Madagasikara zay isorana manokana eto ny mpikambana ao anatin'ny vehivavy tiako Madagasikara nanao ny fandaminana amin'ny fizarana ireny boky ireny zany zay mbola anehoana ihany koa ny fisaorana ao antsika namana rehetra zay mifanolotanana amin'izany fanangonana ny boky zany eo ireo sekoly samihafa eto toerana eo ihany koa ny any ampitan-dranomasina eo ihany koa ireo maso ivovahiny zay mifanolotanana amin'izany satria samy mahatsapa ny rehetra fa ilaina ny fanohanana ny fanabeazana eto Madagasikara dia tonga teny amin'ny commune Ampanefy zay tamin'ny faraparany herinandro teo iny raha maromaro kokoa dia ny azo mahalasa teo nanolotra boky ho an'ny sekoly CEG sy lycée zany tao Ampanefy manodididina ny arivo teo ao ny boky zay natolotra ho an'ireo sekoly anankiroa reo ary marihana moa fa ao anaty enceinte anankiray na hoe toerana mifefy anankiray no ahitana ny CEG sy ny lycée ao amin'izany commune Ampanefy zany isorana manokana eto ny ben'ny tanàna ny Ampanefy ary koa ireo mpiara-miasa eo anivon'izany lycée sy CEG zany satria dia nafana dia nafana ny nandraisandry zareo anay rehefa tonga tao atoerana ary atao hoe mifampiresaka tsara mahakasika ny olany any fotony sy ny zavatra mila ifampizarana manoloana an'izay sehatry ny fanabeazan'izay tao ny nahatsapana fa tena misy zany ezaky ny ray aman-dreny mpianatra zany amin'ny fananganana efitrano fanampiana efitrano tsekoly zany fa anisan'ny manana olana zareo amin'ny lafiny fampitaovana ka hanaovana antso amin'ny eo anivon'ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena ohatra amin'izao fotoan'izao ny mahakasika ny table banc zany zay anisan'ny tsy ampy ao anatin'izany CEG Ampanefy zany mahakasika ny lycée indray dia ny tsy fahampiana efitrano ihany koa satria dia efa mba nisy ihany ireo mpampianatra zay nalefa ny ministera mpiasa-panjakana zany hiasa ny atoerana kanefa dia ny efitrano sekoly indray no tsy ampy dia nitady hitovy ihany no hoe tsy fisiany tsy fahampian'ny mpampianatra sy ny tsy fahampian'ny efitrano amin'izao fotoan'izao satria lasa tsinjaraina misy ankizy alefa mianatra ny maraina ary misy apahany alefa mianatra amin'ny ariva noho ny tsy fahampiany zay efitrano fianaran'izay ka mila anaovana ezaka zany rehetrarehetra zany zay moa no nitondrana ny anjara borikely zay azo tanterahana ho an'ny ireo zandry zanakareo zay fantatsika fa zay reny no ho avin'ny firenena rahampitso ka ilaina sady ten'izao ny fanohanana azy amin'izay sehatra zay dia isorana ny rehetra ny fanolotanana natrehana an'izay fanolorana boky teny amin'ny commune Ampanefy zay makasetraka satria de araky ny nambara hoe
tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ny solombavomboaka zay voafidy tato amin'ny antoko tiako Madagasikara ary de manao ny asa mitodika makeny amin'ny vahoaka tsapatsika zany satria saika ho isan'andro de mahitsy tsika mahare mahafantatra ny hetsika ataondreo député tiako Madagasikara zany zay lany teny amin'ireny distrika samy hafa ireny zany ka ho an'ny député Alain Ratsimazafy araka ny nambara teo zany de ny boky ndray zany tamin'ny faran'ny herinandro teo no nozahana naparitaka ary reny boky reny rehefa tonga any amintsika de mila kojakojaina tsara mihitsy de mila vakina satria tena arena ny boky de misy fiarah-miasa araka nambaran'ny député Alain Ratsimazafy teo tamin'ireo masovo rehetrarehetra zany satria ny solombavomboaka antsika ihany koa de miezaka manantona andreo masovo zany manao an'izay hoe fangataham-piarah-miasa zay de rehefa azo de atolotra eny amintsika efa manaly ny boky ny zaraina hoe tamin'ny herinandro de isika rehetra koa zany mba miezaka mikojakoja n'izy ireny satria ny boky amin'izao fotoana zao de efa lafo de lafo mihitsy ny boky de mba samy mandray zay tandrifo indrindrandrindra ho an'ny mpianatra zay hiatrika fanadina moa zany classe intermédiaire ihany koa tsy latsa-danja amin'izay zay ny amin'iny fa ny zavatra horesahana miaraka amin'ny député Alain Ratsimazafy ifandromonana amin'ny rahalahy eto akoatra ny resaka tontolo mpifidianana amin'ny akapobeany sy ny mety ho fomba fijery sy ny hoe ahoana ny fomba hieritreritsika sy inona ny zava-misy eto amin'ny firenena mahatonga antsika hiteny mafy amin'izao fotoana izao manohy ny efa nresahan'ny député Géry Randriambolaina teo de resaka ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety sy ny fanambarana ny zava-misy nandritry ny fitantanana ny Covid-19 tamin'ny taona 2021 tsika zay ny teo anevon'ny Cour des comptes moa zany na ny sampam-pitsarana miandraikitra mendon'ny fitantanana zany no nanao izany tamin'ny faran'ny herinandro teo de betsaka ny adevitra mila resahana ao anatin'izany resaka Cour des comptes zavatra nambaran'izy ireo zany iresadresaka momba an'izay ny tenako sy ny député Alain Ratsimazafy rehefa aveo fa mialohan'izay raha sitraka ao député Alain Ratsimazafy satria efa ny an-dalana any le mampitahotra mampiorory be amin'aty zany le cyclone tropical intense CTI izy ty de eo zany mbola tsy afakitsika tamin'ny ana tsy afakitsika tamin'ny Batsiray tsy afakitsika tamin'ny Domako efa miala andray amin'aty zany de ty moa zany le voatondra rivodoza mafy be de nefa ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany de mampikaikaiky any rehetra ny hoe tsy mbola tafarina amin'ny atsakany sy andavany ny takaitra navelan'le rivodoza teo aloha zany de misy koa nefa na izany na tsy zany le hoe tsy ampy le endrika fanampiana tokony ho tonga eny anivony reny vahoaka tokony hisitraka azy reny raha tamin'ny herinandro reny de naoraka be le resaka vary tamin'ny kapoka Madiko ino moa zany le kapoka Madiko mahazatra antsika moa zany kapoka le Madiko io Madiko io lay voatabia en boîte io zany le efa voahodina de Madiko no fiantso azy lay anaran'le produit zany de lasa Madiko le kopy kapoka kely iny zany de lasa izay le tany kongo no nizarana vary de akoatran'izay menaka tamin'ny kapsily no nafatra zany na be adevitra be mihitsy ny tany kongo tany député Alain Ratsimazafy de nefa raha mora ny vaovao miparitaka tamin'ny faran'ny herinandro teo de hoe to natsona teny anivon'ny mpitandro filaminana ilay tovolahy zany zay namoaka n'iny publication iny nanamarina ny fisian'ny zava-nisy iny zany ny solombavamboaka zay voafidy tany amin'izany distrika ny kongo zany fa taorianan'izay ihany koa dia nisy fihetsehana ny vahoaka tany Nosy Varika zay nikasa zany andromban'le magasin nitehirizana am'ireo vary zay heverina fa tokony ho zaraina ho an'ireo trabona any Nosy Varika tsy mifanalavitra zany kongo Nosy Varika zany eo akaiky ny fanadina zany eo akaiky ny vohipeno manakara ihany koa zany satria ireo moa zany le vatovavy fitovinany le sarana teo aloha de lasa vatovavy de lasa fitovinany zany ka nisy fihetsehana de tsarotsika tsara le hoe voatery nanaparitaka n'ireo vahoaka tamin'ny alalan'ny ty fitandritra zany ny teo anivo ny fitandrona ny filaminana mba hiarovana am'izay mety fahasimban-javatra zany tao Nosy Varika de efa nandefa karazana orona tsara kely foy zany tsika teto tamin'ny zoma teo mikasika an'izay hetsika nataon'ny vahoaka zay fa
mbola nivoaka tamin'ity farany anandro ity anatin'ity weekend ity zany a ny zava-misy indray tany manakara tany ao anatin'ny faritra Pasimanjeva sy farony taty no nahitana an'izay raha ohatra ka ao ny namana teknisiana izy ity zany a mbala tsara evertsika hoe anaovana fanadihadiana lalina satria be ny tanàna moa zany no voatondro fa nandefa ireto antotantaratasy ireto zany a de ao anatin'izay ny filazana fa tena sahirana zany reo commune zany a ao anatin'izany tanàna izany satria tena 700 mahery ny tanàna ao anatin'ity faritra misy an'izy ireo ty voatondron'izy ireo any Manakara misy an'izany a Manakara anisan'ny toerana be commune indrindra zany Manakara zany a eto Madagasikara satria raha tsy diso ny fitadiako any amin'ny 700 any ho any ny commune ao anatin'izany a distrika Manakara zany dia ny taraina izy ireo fa tsy ampy zaraina isaky ny commune zany le vary satria eo amin'ny 400 na 12 gony eo lay vary tonga any amin'le commune kanefa raha zaraina ny vahoaka le izy de zara raha mahazo kapokaray zany de mety ho sahirana ho izy ireo ny fomba hitsinjarana zany ka nisoroka de melo de reo hitantsika ireo zany le cachet rouge reo lay avy amin'ny tanàna rehetra misy hoe jerevo ny zava-misy aty aminay satria dia potika tanteraka ny voly potika tanteraka ihany koa ny inona moa zany reo trano satria tena manarivo ny fahampitehany zany trano zany ny sekoly ihany koa misy potika ny hôpital CSB misy potika araka ty taratasy teo anatin'izany taratra samy hafa izany de tokony fantatry ny tompona ndraiky mpanjakana zay le izy hoe misy gouverneur ave any amin'ireny faritra reny mandefa an'izay rapport zay satria matombo voaka ohatran'izao ny taratasy avoakana be ny tanàna zany de miendrika ihany zay lafin-javatra zay hoe mba inona moa zany mba ho teniavanao compte zany mba raisinao zava-dehibe le zavatra ohatran'izao satria rehefa mijery an'izao zany tsika matoa zao no mipotra miantso mihitsy ny fitondram-panjakana zareo hoe jerevo manokana zay ary raha ho hitantsika eo nge le izy misy hazo lehibe mihitsy nge tany amin'izany tanàna zany fa tena naonga mibatsiray jerevintsika mialatra amin'ny fakany nefa hazo vavety be mihitsy mialatra amin'ny fakany mihitsy zany dikan'izany hoe mafy le batsiray ary mbola betsaka ny trabona any amin'izao fotoan'izao ravatrano ravafananana sarona ny voly potika ny jirofo potika ny lavany potika ny kafe any amin'izany toerana zay nresahany zany ary zao ny fiakatry ny rano tao an-tanàna mbola sahirana sepotra le vahoaka misy be ny tanàna koa any zay efa nanaitra izy ireo fa zao misy olombavambahoaka nefa aiza ny andraikitry reny olombofidy rehetrarehetra reny toatrany hoe commune na tsy hoe commune moa zany fa district ray ihany no miteny tahaka an'izay nisy tao ikongohatra de iny lasa olana lehibe iny tao anatin'ny fitondram-panjakana satria midestabiliser an'le politika an'lay ligne politika an'le mpitondra fanjakana mihitsy satria indray zany dia mifangaro tamin'le faniohakevitra téléphérique taty Antananarivony dia nampanahirana ary zany amin'izao fotoan'izao mbola adevitra mbola manahirana ao anatin'le fitondram-panjakana sy le am'ireo olom-bofidiny zany amina fomba faniohakevitra tahaka an'izany ary mbola tsy mety vita moa zany raha zany ka ireny zava-misy ireny ny fantanitsika de hoe niasa ve lay député ao amin'le faritra zay tena tokony anao tato niasa tsara ve le chef district niasa tsara ve lay préfet niasa tsara ve ilay gouverneur mba apita an'lay vavao tena zava-misy any avoaka satria matoa mipoka ny tany ikongo ny kongo moa zany de hoe mbola sy tafiditry ny lalina fa vonsikafana lalina matoa mipoka ny tany Osivarika natoa mipoka ny tany Manakara arak'izay nitatsika reny de tena misy zavatra mila dinia le fitondrana foibe izao ndray de mbola mitovy an'le trajet an'lay Batsiray ihany lay trajet an'lay Eminaty amin'izao fotoan'izao ka raha iny lalana iny satria izy zany avy nandalo teo ambony nosy Maurice sy la Réunion zany amin'izao fotoan'izao dia vinavinaina rapitso no hiditra an-tanety eto Madagasikara de eo anelanelany Vatomandro Manakara ny idira mbola tratro akaikin'izay ihany koa zany ry mananjary ry Nosy-Varika ry Kongo sy ny rehetrarehetra de ozytsika hoe tena zava-doza satria ny eo tsy afaka ny eo tonga indray fort heureusement moa zany ny atokotiko Madagasikara nytarian'ny Filomary Karavalomana nitondra fanampiana ohatra sy nitondra ezaka lehibe ho an'ny tamin'ny mananjary fa engany mba maivamaivana mety ho fahavoazana kanefa ndray raha mitombana eo anivon'ny famantarana ny toetrandro deputé Ratsimbazafy ho atsika mpijery-piaino zany de hoe mafy be ity rivo-dozy ity ary mampamafy azy ny hafanany ranomasina zay iaingany izy ity
de any 7 sy 3 degré celsius ihany zany ary ny fivelarany a sy ny fikisany zay maivan'io nefa mivelatra angezabe dia mampamafy azy daholo miampy ilay rafalina na tafiotra zay entin'lay eminaty zany ka eo zany tena tsy maintsy tokony amailo andrehetra satria raha ohatra ka izao tsy mirary lozy tsika tsy ohatran'izany ny fomba fijerentsika azy fa itsika miteny moa hoe mbola iampindray zany ny fahavoazana kanefa mbola tsy voalamy miana tsy voalamy batsy ray tsy voalamy doma koa tonga indray ity aminaty ity de pitialaira tsy mazavy de tsika hoe tena tsy mbola nahitana marina fa tena nahian karazana cyclone tsika teto Madagasikara hatramin'izay fa tsy mbola nahitantsika trango ohatran'izao mihitsy teto Madagasikara hoe misesisesy ary tena manafika amina distrika indroa intelo mihitsy zany de tsika aloha zany makahery foana satria maheno MBS ohatry zareo any de makahery atsika de makafa napahakevitra mikisaka amin'ny toerana avo dia aleo aloha zany mba hoentina mivoaka kely reo fananana kely zay tokony ho avotana zany dia ny sura indrindra de hoe amina toerana avo amina trano zay verina zany fa site d'hébergement ahafahana manao an'izay hoe évacuation am'ty resaka rivodoza ty fa mafy le izy fa micomprendre tsara tsika menakavy mila matanjatsaina miatsika an'izao rehetrarehetra ao fa ny mpitondra fanjakana moa zany matony olona sa mamoaka an'ireny eny amin'ny sehatra rehetrarehetra any de tokony mba handray lesona koatra zareo hoe inona ny lesoka marobe ao anatin'izao zava-misy zao ao anatin'ity fitantanana nyty rivodozy ity de pitialaina tsy mazavy ya misotranao namana faniry hita tokoa ny fanazavana mahakasika ny hoe zava-mitrangany amin'ireny faritra tsiray aby reny zay tena mahalasa saina mihitsy am'izao fotoan'izao satria de tena mampalahelo de mampalahelo ny vahoaka malagasy miatrika an'izany fiakaran'ny rano vokatry ny rivodoza izany mahalasa saina ihany koa ny rivodoza zay mifanesy lo isan-kerinandro eto Madagasikara araky ny nambaranao teo ny hoe to tsy mbola nahita ohatran'ity tsika hatramin'izay zay moa ny zava-misy de apetratsika eo ampelatan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ny zavatra hita sy tsapa amin'izao fotoan'izao de tena efa miravoravo tanana amin'ny malagasy ary tsy hitany tsony zay lalakale na ny sakafo hohanina ary de efa tena manahirana de manahirana amin'izao fotoan'izao ny famatsiana entin'ny fitondram-panjakana indray de reny hitatsika reny ny fitarainan'ireo ben'ny tanàna amin'ny distrika samihafa amin'ny tsy fahampinjany entimana ny fanjakana zany hiatrehana nyty rivodoza ity eo tsy andan'izay dia mbola misy ihany koa ireo fandrindrana eny atoerana zay hita fa tsy araka ny tokony ho izy matoa betsaka ireo fitarainana ary zavatra anisan'ny nanaitra moa zany teo namana faniry mahakasika ny hoe lasa nanaovana fanadihadiana indray ilay olona nanambara tao anatin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny zava-nisy marina tany amin'ireny faritra reny ny tambazotra tserasera atao amintsika de efa manomboka mahazo lanja zany eo amin'ny fampitambo avao ary ny mpitondra amin'izao fotoan'izao zay isorana azy aloha fa matoy zany mandray andraikitra ohatra ny fanandrify amin'izay hoe ny fanatsonan'ireny olona reny amin'ny fahamarinany vaovao sy ny tsy fahamarinany de anisan'ny hoe misy akony lehibe eny anivony zao fitondram-panjakana zao aloha ny vaovao zay avoaka ny tambazotra tserasera ary aingana ny fiantefany satria de maro be ny olona zany na teratany malagasy io na vahiny manaraka ny raharaha eto Madagasikara anisan'ny nanaitra ny hoe tsy fahasahiny reo ben'ny tanàna maromaro ny zaran'ireo fanampina noho ny tsy fahampiny zany fanampiny zany tonga any toerana hitatsika zany fa reo vahoaka any atoerana zany de efa tena manao pression natsindry mihitsy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any atoerana amin'izay lafiny hoe omeo ny anjaranay ary lasa miahoatra avy hatrany ireo tompona ndraikitra noho ny tsy fahampiny ny zavatra enti-manana sy atolotra ho an'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao tokony hijery zany fitondram-panjakana foibe mahakasika an'ireo vary ohatra zay tonga any amin'ny faritany Toamasina afanganina ny fahatongavan'ireny sehatry ny fanampiny ireny zay mety antsoroany eo anivon'ny PNGRC sy ny ministera samihafa zay voakasika zany indrindrindra ny ministera ny atany satria anisan'ny olana sedrain'ny mponina zany amin'izao fotoan'izao ny tsy fahampiana mihitsy amin'izay lafiny ara-tsakafo zay
inona ntsony moa zany a ny antenainy reo olona reo raha ny tenany aza na ny vatany aza miarana zay tsy fahampiana raha-tsakafo zay a hiarany ny ataontsika hoe faharerahana zany miatrika ny zava-misy am'izao fotoan'izao. Ny zavatra hitantsika ihany koa namana faniry de hoe voatsela ny nandalo batsiray a ary hiditra indray a itya ny amin'aty. Mila miatrika an'izany sika satria zay mahaloza voajanahary azy tsy haitsika olombelona na tsy haitsika ataony manakana ny zavatra sahala amin'izany fa ny fametrahana reo mpakady rehetra ka eto zany ny anaovana antsoavo amin'ireo tompona andraiky mpanjakana isatsokajiny mba andray a zay andraikitra tandrify manoloana ny fiomanana sy ny fiatrehana ary ihany koa ny aoriana ny fandalovan'ny rivodoza. Mampanahy ihany raha ny loharanom-baovao mahakasika ny heriny ty rivodoza ty ary izay no ilayntsika an'izay hoe fiomanana izay ary ny tsirairay zany a de aoka mba hifanentana mba hiomana manoloana ny fiaviany ny rivodoza zay tsy ho ela. Vinavina moa ny atsika araky ny fanambara teo dia ny rarina mba tsy de hisy fiatraika ny firy loatra eto amin'ny firenentsika ny fandalovan'ny rivodoza zay mitondra ny anarana amin'aty am'izao fotoan'izao satria efa tena mikakaika ny vahoaka ary azo lazaina efa tena mandoalika raha manoloana ny zavatra efa iainana am'izao fotoan'izao no sanatry isanatry ny vava mbola isy indray ny faharavampananana manaraka raha toa ka mafia ny fiantefany zany a rivodoza zay everina hiditra rahampitso eto amin'ny nosontsika izany. Koa dia makahery anareo indrindrindra ny any amin'ny faritra tsy matsinanana iny am'izay fiatrehana ny rivodoza zay satria raha araky ny tombatombana zany de mbola amin'iny faritra iny ihany no mbola iverenany zany rivodoza izany ka miantso ihany koa ny fifanomezan-tanana ho an'ny rehetra satria ny firaisakina no hery ary ao anatina vona sala am'izao no tena tokony any ahotsika malagasy an'izay fihavanana sy ny fitiavan-tanindrazan'izay ao anatin'ny fifanomezan-tanana amin'ny andro sarotra. Ny antoko tiako Madagasikara moa zany tamin'ny alalan'ny finoany Marc Ravalomanina de efa niezaka nanetsika ny politika ny solombavam-boaka ary rafitra ny fotony zany hifanampy am'ireo atrabona takan'izany ihany koa ny tany Ambositra, ny tany Fianaratsoa, ny tany am'ireo faritra zay ny lalovana fa misy vaovao ihany koa rentsika samy hafa député Alain Ratsimazafy mitaky ny anjara ihany koa ny fanadina am'izao fotoana izao am'ty resaka fanomezana fanampiany ity ary de manaitra ny tompon'andraikitra zany ny vahoaka raha ny vaovao fantatra zany fa atsika moa zany mbola mitrandraka an'izay lafim-baovao zay zany any fanadina io le nyteneniko fanakaiky io zany fanadina ikongo nosy varika manakara vohipeno zany de ho hitatsika eo ny fivoaran'izany vaovao rehetrarehetra zany satria izy lasa ohatrany hoe misy phénomène ary izy io marina tena efa tsisy arapaka gne satria potika sy folisanjato le tanàny le olona tsisy horaisina na mifananan-kely ny arina le trano tsy hoe trano en dur mitovy ny hita eto manodidina zay manko mahasamy hafa an'le zavatra tokony ho fantatry le mpitondra fanjakana amina chef-lieu de province zany na chef-lieu de district zany de misy trano en dur maromaro fa rehefa mikisaka kely ianao rehefa hoe any ambanivohitra de efa trano kasika zany na trano falafa kely amina hazo ety amintsika ary mbola hoe rotsopeta le izy de am'le fomba nahazatra an'le tolo eny ambanivohitra député Alain Ratsimazafy fa ny any ambanivohitra any ambanivolo any de kakazo zany efa manana fomba fandrafetan-drareo an'le trano zareo de iny zany asianan'le hoe volo efa voarafitra tsara zany na asianan'lay inona moa zany lay ravinala efa maina zany atao manodidina nefa mbola tsy ampy zay tsy ampy satria rehefa mafy le rivodoza de lasa mora mentaka zany rehetrarehetra zany de le fananana lasa le fiarikarena le fambolena tena tototry ny ino moa zany rano
de teo koa zany a le volo tena hoe nialatra amy tena naripaka ny cyclone mihitsy mivani girofle ny kafe sy ireo famboly any ambanivoatra rehetrarehetra any nefa reny ny tena ny anteran'le tatsa de le vary sy le légume ambolaina indray koa sarona de potika de le biby fimpondray a lasa ndray rano de inona raha tsy manana rapaka ntsony le voaka malagasy de zay koa mahadiso am'le fitondram-panjakana le fitondram-panjakana akoatran'le hoe mizaran'le vatsytsinjo saiky le any am'le faritra hitahita maso a le tonga le lalana mahazo an'le izy fa any am'le tena le accès le hitantsika hoe secondaire zany sy le hoe enclavé zany tena sahirana any ngeny tena misy voaka mijaly de izy ndray rehefa tonga andray le fanampiana de misy hoe io mo le varimory hoe arivo ariary ny kilo de misy ndray sasany hoe 500 ariary ny kapoka de misy 100 ariary ny kapoka tsy fantatra tsony le tena vidiny zany satria misy varimora vatsytsiny tsy haitsony zany ny fomba itenena misy koa le hoe tosika afamena ty ndray vola ty zany de misy ndray karazana anarana mola izy de le vahoaka zany tokony mba hisaina le fitondram-panjakana zay mampiasa le 35 millions de dollars ny vola ny banque mondiale lay anatin'ny l'état de sinistre national tsika sy le vola zay misy fanampiana manokana koa avy amin'ny banque mondiale zay nifidy miantoka an'le izy amin'ny alalan'lay hoe asa vola takalo asa zany amin'ny alalan'le imo zany de tokony mba hisaina le fitondram-panjakana hoe mbola hivarotra vary foana ve hivarotra vary foana ve ho an'le vahoaka malagasy efa tsy manam-bola tsony efa tsy zao zany zao de mitaitaina ndray satria mbola andalo ny eo tsy afaka ny rano be ny loza ny takaitra ny azo tapaka ny éboulement sy ny rehetrarehetra de mbola andalo ndray le cyclone de osika hoe tena mijaly le vahoaka nefa le fitondram-panjakana aloha zany de tena raha fihetsiketsehana sy retsena resaka hoe communication tena haino zareo mihitsy le izy sy le resaka hoe gonigono tsara nitondrana an'le vary de misy pakipaky ny zavatra salama zany fa any am'le faritra tena mitady an'izy tompoko tsisy an'izany any député Alain Tsimbazafa ny tena angatahana fitondram-panjakana moa zany namana faniry indrindrindra mahasolo-mbavam-bahoaka ny Madagasikara eny fa na de voafidy taty amin'ny district Antananarivo Atsimo-Dano raha de ny hoe aoka mba ho zaraina mitovy ireo fanampiana entina any amin'ireny faritra ireny satria eo zany no mahavarina no hoe samy faritra lalovan'ny rivodoza ny faritra samihafa kanefa dia misy ny mahazo ataontsika hoe betsabetsaka kokoa ny anjara azo raha raisiko manokana teto amin'ny faritra faritany Antananarivo hitantsika reny nisy fizarana natao tamin'ireny commune samihafa reny dia misy olona misitraka amina gony any vary zany kanefa raha ny zavatra hitantsika any amin'ireny faritra hafa reny zany de misy olona mihitsy mitaraina amin'ireny tambazotra-tserasera reny hitantsika hoe amina sarona tavoahangy na kapsily no andrefesana ny menaka tena angamba ataoko fa tsy rariny zany raha mba samy malagasy ihany tsika aoka mba tsy fanao an'izany fa tena malagasy ray tsika eto dia mba tokony ho arovana zay atao hoe mahirainy malagasy zay ao anatin'ny fitsinjarana aradrariny sy mitovy ho an'ny vahoaka zay samy niarany zany loza ara-boajanahary izany eto ihany koa moa zany de tiako no mitarika kely an'le hoe fitsidiana sy fanomezan-tanana zay nentin'ny atokotiko Madagasikara tany amin'ny faritra Mananjary sy ny manodidina iny misy lalan-tsaina ngeza be tia nampitainao hitantsika fa tsy de hoe nitondra fanampiana ngeza be toy ny fitondram-panjakana akory ny atokotiko Madagasikara raha tonga tany fa kosa nanefy lalan-tsaina ho an'ny vahoaka tany amin'iny faritra iny no hoe tokony aseho ny firaisan-kina amin'ny famahanany olana zay mianjady any vahoaka marobe zany amin'ireny faritra reny anisan'izany no hoe fiarahana tamin'ireo antily tany atoerana niaraka nanokatra ny lalana zay voasaka n'ireny hazo samihafa zay nianjera teny amin'ny lalana reny ny fanadiovana ny tanàna sy ny sisa inona fa tsy de hoe nisy arabola loatra nentina tamin'izany fa le lalan-tsaina mihitsy nentina amin'ny fahaiza mitarika ny vahoaka amin'ny famahana nireny olana ny fotony zay tokony ho vita ny vahoaka ny fotony reny zany dia hitatsika sy tsapatsika fa tsy hain' zao fitondrano zao mihitsy izany zavatra zany satria tsy nahititsika na atao hoe gouverneur na atao hoe be ny tanàna ka nitarika ny olona mba hanadio faritra zany hatramin'izay fa ireny nentin'ny atokotiko Madagasikara ifampizarana amintsika fa ilaina ny
mitarika ny sain'ny olona any amin'izay endriky ny fifanomezan-tanan'izay fa tsy hoe vola foana akory no entina mampandroso firenena anankiray fa anisan'ny lehibea ny fametrahana ny lalan-tsaina ho amin'ny firaisan-kina. Misaotra ny deputentsika amin'izay fanazava-kevitra zay fa ho arahantsika miandalana io zany zay vaovao samihafa zay satria de tsika moa zany mbola manana amin'ity androany ity fampiresahana député Alain Tsimazafy ataontsika eo amin'ny adiny ray eo zany le fampiresahana amin'ny vahoaka zany de ny any amin'ny faritra rehetra any satria fantatray fa mihaino MBS tsika ny ao Antsirabe efa mikarakara ny teknisianina zay anaovana kokoa Andro Jean Sery Radany zany tena miasa mafy mihitsy satria de misy olana kely tamin'ny fandalovan'ny cyclone Batsiray teo ny fitaovantsika any Antsirabe de efa mikarakara zao satria itsika moa zany de mandefa avatra hoe tena tsy maheno zay rangaha fa ahoana tena lina de efa manao teknisiany satria tena tsy mora ihany koa miatrika le fahavoazana ara-pitaovana marobe manerina Madagasikara zany tsetsatsetsatsyaritra iny fa ho avy amin'izay tsika député Alain Tsimazafy tena manasantsika satria ty zavatra ho resahany ty de mahakasika ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany mihitsiny zany na de efa tamin'ny roa taona lasa ara zany no niditra teto Madagasikara le coronavirus lay Covid-19 na SARS-CoV-2 zany de betsaka no adevitra mikasika an'iny le première vague iny moa zany tena nanahirana an'iny député Alain Tsimazafy de hoe aiza manahoana ary tatakiny ahoana ny mangarara sy fomba fitantanana tamin'iny vao nanomboka nitranga mihitsiny ny Covid-19 iny ary vao nanomboka le mise en place le CCO na le centre de commandement opérationnel zany Covid-19 zany de iny misy national teny Ivato fa misy ihany koa le tany amin'ny région zany nametrahana an'izay centre de commandement opérationnel zay satria rehefa misy tokoa manko ny fiatrehana ady itsika nandray an'le décret an'le état d'urgence sanitaire zany de misy ny centre de commandement io zany mitoby fobe fibaikona zany amin'le resaka Covid-19 tamin'iny fotoana iny zany de fatatsika tsara fa nisy fanampiana zay azotsika tany anivon'ny PTF zany reo mpamatsy vola zay mpiara-miasa a Madagasikara zany fa ny teto atoerana ny mpanara-maso ny fiainan'ny firenena ny société civile ny antoko politika ny fikambanana tsotra ny olo-pirenena ny mpanao gazety de samy nametraka fanontaniana hoe mba ataovy amin'ny mangarahara ny fomba fahamoana ny tantanana ny Covid-19 satria resaka tena nasionaly izy io ary volam-bahoaka io zay manko ahitsitsika foana zany za zao tamin'ny maraina mbola nisy mbola nahare ihany koa solombavamboaka ray tany amin'ny faritra tany tsy nanana tany ny teny de ny filoham-pirenena moa zany de nandefa antony varitsinotsina de nandefa antony asa takalo vola tony tsy amin'ny filoha iny fa ny vahoaka iny anao vahoaka iny ary ny Madagasikara naka ny voliny nampiasa ny voliny amin'ny alalan'ireo mpamatsy vola de amin'ny alalan'ny voaka malagasy amin'ny fitondram-panjakana no miandraikitra zany ny fanaovana ny pitsopitsony eo amin'ireo procédure samihafa zany ka zay mila hitsy mihitsy zany communication zany fa tsy mivola amin'ny filoham-pirenena iny zaraina amintsika anaovana asa takalo vola sy hoe izarana n'le vary sy le vatsitsinjo sy le tosika fameno reny zany misy communication tena mila hitsy mihitsy satria ndraindray le izy atao fanahinina le izy nefa tsy izay ny zava-misy fa volan'le vahoaka iny miverina ny aminy iny rehefa ao anatina hoe tradozy izy trabony izy trapasairana le vahoaka malagasy zay zany mila zavatra hitsy zany ka rehefa mandeha tahaka zao le zava-misy de alay-panahy foana zany zao zany zao tsika ho hitatsika hoe nanahoana gestion le 35 millions de dollars moa zay sa d'euro amin'ny 35 millions de dollars zany amin'ny banque mondiale le ao anatin'le état de sinistre national satria misy vola 50 millions de dollars de mbola misy ambiny 35 de iny zany le hoe ampiasaitsika amin'le fiatrehanan'le loza zany ho hitatsika eo ndray zany hoe bonne gouvernance sy ny transparence amin'ity voly ty zany fa iny moa zany rahantsika masotsikelikely satria betsaka nytarany hita am'izao fotoana zao fa raha ny fomba ny tantanana n'lay vola zay nomeny ny mpamatsy vola ho an'ny Madagasikara zay nalaza moa tamin'izany hoe 400 millions d'euros 500 600 millions d'euros de dollars marobe le tombola tamin'izany fotoana zany satria samy nandrotsaka atao anatin'io kitapo io daholo ny firenena vaventy rehetra mba ahafahantsika zany miatrika n'lay Covid-19 amin'ny lafiny zavatra maro
de eo zany no nyaingainy ny adefitra tamin'ny olopirenena rehetra sy ireo fikambana sy ny antoko politika rehetra ataovy mangarahary io de rehefa nangataka an'izany ny sehatra rehetra de ohatrany hoe ny union reny ohatrany kotiny ny fanjakana tsy nisy le izy hoe ay efa milamy io ity ny tableau avoaka ny ministèren'ny économie sy ny finance ity ny tableau avoaka ny CCO ity ny tableau navoaka n'ilay mpitatam-bola samihafa misy régisseur manokana atao misy an'izao ao sy ny sisa fa aty aoriny roa taona aty aoriny tsika député Alain Ratsimazava zany roa taona latsaka kely ny atranan'le Covid-19 satria volana mars izy io no tonga teto amintsika dia navoaka ny Cour des comptes am'izay zany ny auditiny ny fomba nytantanana n'lay vola zay nampiasaina tamin'ny Covid-19 première vague iny zany de rehefa navoaka n'le izy betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna tao anatin'zany fitantanana Covid-19 de ao anatin'izany ohatra ny abus de paiement ao anatin'izany ohatra ny suspicion na conflit d'intérêt ao anatin'izany ohatra ny prestation fictive na inona moa zany am'ireo famoambola fanatanterahana asa zany tsy misy akory na double facturation zany maromaro zany izy ao anatin'izany ohatra ny fandoavam-bola tsy voamarina zany hoe paiement ozy izy sans pièce justificative zany maromaro zany ny zava-misy sombony kely fotsiny zay nresahan' zay sy le hoe indrindrandrindra amin'ny resaka favoritisme sy lafin-javatra maro ao anatin'izay de izay no hitondrana izy député Alain Ratsimazava fanazavana sy fanadidina araky ny faneho-kevitra navoaka ny teo anevon'ny Cour des comptes tena ngeza be ity adevitsy vahoaka malagasy ka izay no tokony ampisainantsika tsara hoe vola manodidina ny tanen'ny 1818 milliards d'ariary ity vola ity zany hoe 400 millions d'euros zay aloha no voaresaka fa hitantsika eo ny toeny député Alain Ratsimazava. Marina tokoa zay nambaranao zay namana faniry ary somary taidra ihany moa ny tena raha nahita an'ireny tatitra ny Cour des comptes reny satria tsara ihany aloha manazava amintsika malagasy fa ny Cour des comptes de rafi-pitsarana anankiray manao ny fanaraha-maso zany amin'ny fampiasam-bola mpanjakana eto amintsika ka taoriana n'ireny fangatahana maro samihafa araky ny nambarany namana teo eny fa na itsika teto amin'ny ivon'ny miara-manonja raha namana faniry dia tsy nitsahatra nitaky an'izany mangarahara mahakasika ny ireo famatsim-bola avy any ivelany sy ny teto toerana amin'ny fiatrehana ny Covid-19 iny ny taona nany hoe ny exercice roapolo sy roa arivo no namoahan'ny Cour des comptes zany amin'izao fotoan'izao ny tatitra mazava mahakasika an'izay audit zay natao zay ary hita tao anatin'izany tsy fanarahan-dalàna marobe zay nataony ny mpitantana samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika ny fampiasam-bola ny atrehana ny Covid-19 raha ny tsikaritra voalohany anatin'izany tatitra zany de hoe tsy nanaraka ny orthodoxie financière ny tompona andraikitra zany hoe tsy nanaraka ny pitsopitsony araky ny lalàna velona amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ireo tompona andraikitra tamin'izany fotoana izany zay mariantsika moa zany fa ny teo anivon'ny ministèren'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny tena tantana voalohany an'izay sehatra ara-bola zay efa hitantsika ihany koa fa ny ministra tamin'izany fotoana izany moa zany de efa tsy mitana an'izay andraikitra maha-ministra zay intsony amin'izao fotoana izao fa vola be ary nambara teo zany fa 1818 milliards d'ariary ny teti-bola zay nokirakiraina tao anatin'izany taona roapolo sy roa arivo izany marobe ny fandikan-dalàna ary fanampiny ny nambarany namana faniry teo de misy ihany koa ireo fandoavana tamin'ny karama amina olona samihafa zay tsy tokony hisitraka an'izany kanefa dia natao zany fandoavana ny indemnité zany teo ihany koa ny fifangarona andraikitra amin'ny seha-pitantanana zany amin'ny famoaham-bola zay tsy manaraka itsony ny tena rindra ara-lalàna amin'izay fitantanam-bola mpanjakana zay tsikaritry ny eo anivon'ny Cour des comptes avokoa zany rehetrarehetra zany ary raha tsorona de hoe tsy mipetraka ilay fitantanandrara-mpanjakana araka ny tokony ho izy zany hoe nisy fitantanana gaboraraka zany tao
nandritra ny taona 2024 nakaty amin'izay lafim-pitantanana ny vola iadina amin'ny covid zay. Raisiko manokana ohatra ny mahatratra 1 milliard 900 izy ny fandaniana miopapana zay naloha amin'ny vatana na hoe paiement cash zany natao tamin'izany fotoana zany. Mahatratra 2 millions d'ariary koa izy ny dépense zay tsy ahitana mihitsy base juridique na hoe tsisy fototra ara-lalàna na moana azy zany de voalaza avokoa anatin'ny tatitry ny Cour des comptes zany zay entitsika malagasy zany amin'izao fotoan'izao manatsoka ny hoe fa inona mihitsy no nametrahana nyreto tompona ndraiky mpanjakana zay azo atao hoe mampiasa araky ny fiheverany fotsiny ve ny volam-bahoaka satria volam-bahoaka zany fanampiana avanovelany zany fa tsy hoe ho ana olona manokana raha hoe voatendry amin'ny andraikitra samihafa izy dia anao zay tiany atao fa eto moa de manao antsoavy mihitsy ny eo anivon'ny Cour des comptes zany amin'izao fotoan'izao ny hoe aiza ny mety handraikitry ny eo anivon'ny Bianco sy ny Paka manoloana ity raharaha ity satria voafetra moa ny andraikitra izy ireo amin'izay ilay hoe nanao ny fanadiadiana mamoaka ny atsipriany ao anatin'izay tsy fanarahan-dalàna zay fa ny olona nandrafi-panjakana zay mandray an-tanana amin'ny fanenjehana ireny olona reny na ihany koa ny hoe ny fanarahana sy fanehoana zay amin'ny atsipriany zay le ataontsika hoe fandikan-dalàna amin'ny alalan'ny mety misy isina endrika kolikoly na fanodikodonany mbola mpanjakana samihafa zay dia napetraky ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny rafitra samihafa zany toy ny Bianco sy Mpaka amin'izao fotoan'izao manantena ny vahoaka malagasy fa tsy petra-potsiny anareo tompona andraikitra amin'ireo sampandraraha reo satria dia tsy tokony tsy foroana loatra ny vola zay ahitana an'izay lafim-pitantanana tsy manaraka ny lalàna mifeny fitantanam-bolo zay ary ahina ao anatin'izay ny hoe isina fanodikodonam-bola mpanjakana. Mbola marobe ny zavatra ambaran'ny tatitry ny eo anivon'ny Cour des comptes zay misy ihany koa ny 973 millions d'ariary misy apahany amin'io zay nandoavana ozy izy ireo dokera mpitarika posy tany amin'ny faritany Tamatavy tamy amin'izany fotoana zany zay nona fa tamin'ny alalan'ny fandraisana fanapahan-kevitra eny an-dalana eny fotsiny zany fa tsy misy ny pitsopitsony ara-lalàna ahatongavana an'izay fanomezana vola ho an'ireny olona reny ary nomariany tao ihany koa ny hoe indraindray dia amin'ny lafin'ny fanomezana ireo tamin'ny karama indemnité prime de risque ho an'ireo mpisehatra ara-pahasalamana aza dia note de direction izy des études juridiques eo anivon'ny fiadidinan'ny république de nahafahana namoaka vola ho an'ireny olona ireny zay mifanohatra indrindra amin'ny lalàna mifehan'ny fitantanam-bola eto Madagasikara zany hoe amin'ny lalàna note zany amin'izao fotoan'izao dia ahafahana mamoaka vola tsy tokony sy foroana amin'ny alalan'ireny fanomezana karama sy tamin'ny karama isan-karazany reny. Izany rehetra zany no ahitantsika taratra fa mipetraka ny AIA samihafa amin'izay lafim-pitantanana ara-bola eto amin'ny tany sy ny firenen'izay. Faharoa ahitana ihany koa ny taratry ny hoe ahoana marina ny fisian'ny fangararana amin'izay fitantanam-bola mpanjakana zay ary ny fahatelo dia ao ve le fahaiza manao sa tsy amin'ny fitantanam-bola eto amintsika satria miariary zany zao navoaka n'ity rafi-pitsarana anankiray ity izay fitantanam-bola tsy mandeha amin'izay laoniny zay kanefa dia volam-bahoaka zany mampalahelo de mampalahelo ny zavatra misy ary izahay eto anivon'ny miara-manonja dia manana ny antsoina hoe atao hoe proof arak'io tatitra io zany matoa zay miteny eto amin'izao fotoana izao manambara an'izany ary ny vahoaka malagasy ihany koa dia tsy tokony ho topotra amin'iono satria raharahan'ny firenena izy ity ary vola ho an'ny vahoaka araka ny fanambara teo ny isina fitantanana tsy mandeha araka ny tokony ho izy sahala amin'izao hitantsika moa tamin'ireny fotoana ireny nambana faniry
na be resaka tamin'izany fotoana zany a ny makasika ny resaka tao anivon'ny CCO zany a sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny CCO dia anisan'ny nametra-panontaniana ny hoe fividianana ny écran plat zay mahatratratra amina 20 millions d'ariary mahery a ary teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa dia anisan'ny nanesorana amin'ny ministra moa zany tamin'izany fotoana zany ny hoe fividianana bonbon sucette zay mahatratratra amina 8 millions d'ariary izany rehetrarehetra zany dia mampametra-panontaniana antsika hoe tena manana ny fahaiza-manao marina hitantanana ny firenena ve ireo tompona andraikitra amin'ny tantanana ny firenentsika amin'izao fotoana izao sa hanao tantely hafadrakotra ny fananany malagasy anjarantsika no mandinika fa dia efa entinay amintsika zany a ny zavatra misy rehetra miainga amin'ny ireo fanambarana maro samihafa ireny a ahafatarantsika amin'izao fotoana izao fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena maro nefa ny vahoaka zay atao hoe misakafo ambany foatra amin'izao fotoana izao zay hiarany zany ny tsy fahampiana sy fahasairanana maro samihafa zany a fa raha izao zavatra hitantsika izao no jerena dia mety misy ihany koa ny olona zay atao hoe mety afaka nangorokarena ve tao anatin'ireny fotoana ireny kanefa dia ao anatin'ny alahelo-bahoaka zany satria dia vahoaka miady amin'ny aretina aty ankilany nefa dia fisina endrika zay ataontsika hoe fitantanana tsy mahomby no hitandray aty amin'ny andaniny aty ka dia anjarantsika ny mandinika an'izay zava-misy amin'ny lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena zay ny cour de compte moa ifandraisan'ny député Alain Ratsimbazafy teo ihany zany a ny amin'ny hoe lalàna no nametraka azy io araky ny anatin'ny lalam-pandroana zany anatin'ny fahifanam-pitsarana zany fa ny zavatra tokony ho fatatsika fotsiny de hoe androm-panjakana institution supérieure zany izy tia zay anao zay fanamarinana arabola ny volam-panjakana zay na hoe contrôle na finance publique zay zany ity cour de compte ity zany ka mila enona tsara mihitsy ny zavatra zay resahan'ny cour de compte satria ity zany no hanamarika lehibe hoe misy zavatra tsy nety amin'ny mangarahara ny fomba mitantanana an'ireo volam-panjakana zany de ao anatin'izay le hoe ny andraikitra lehiben'izy ireo de hoe lay hametraka zany an'izay hoe tena fahaiza mitantana zany na hoe fanjakana tsara tantana na bon gouvernance ny fangarahana zany na ny transparence zany dia ny fametrahana ny compte-pitantanana tena amin'ny ara-dalàna sy ny fandaniana ny volam-panjakana amin'ny ara-dalàna zany ohatrohatran'izay lay fomba fiasa lehibe lay eo anivon'ny cour de compte zany ka zareo de mametraka mazava tsara ny hoe fitantanam-bola mangarahara antoko ny fampandrosoana zay mihitsy ny cour de compte de raha ny zavatra nambarany député Alain Ratsimbazafy teo zany de hoe iza daholo zany na hoe ahoana sy ahoana zany fomba kitihana andreo vola de rehefa mahentsika satria ty efa nisy fotoana député Alain Ratsimbazafy nanaovantsika fanamariana teto mihitsiny zany ity devitra anankiray ity mikasika indrindra ohatra satria lay rapport le audit nataon'ny cour de compte de 270 page 72 page zany zay rapport ny audit zay nataon'ny cour de compte zay de raha ohatra zany tsika ka mahita an'izay de ozytsika hoe mbola le covid-19 fotsiny io fa raha ohatra somary andehanana lavidavitra betsaka zany vary mangatsika eto Madagasikara tsika zany tsy mitantara tsony resaka jirama mbola adevitra be mihitsy io jirama io raha ohatra ka te handeha am'izay tsika tsy tantara tsony ny am'izay rehetra ka nisy tetikasa lehibe na matsina vola teto Madagasikara nandritra izao fanjakana zao taty amin'ny taona 2024 resahantsika hoe nanahoana avokoa madio ve ara-dalàna ve fomba hitantanana ireny fa saika isan'andro de betsaka ny antota-taratasy mivoaka manodidina n'izany raharaha zany fa ity fiaingana lehibe amin'ny cour de compte de azo lazaina fa hoe mba mamelatra ihany satria ao anatin'izany ohatra hoe itsika nge de nisy protocole d'accord mifanaovan'ny PTF na reo partenaire technique et financier zany reo mpamatsy vola ny araka tamin'ny Madagasikara mba hiatrehana am'ty ady amin'ny covid-19 ty na amin'ny coronavirus dikan'izay zany dia
ny engagement nataon'ny eta malagasy dia ho an'ny vahoaka malagasy dikan'izay ianao vahoaka malagasy ve nisitraka de saminatsiarytsika deputena Ratsy Mazafy tam'ireny le adevitra hoe tsy mahazo an'izany vatsy tsinjo zany nge le vahoaka tsy nahazo an'izany tena hoe tosika hafa mihitsy satria izy ty moa zany le fanjakana grave be raha moriporona karazana anarana de mahita anarana foronina foana izy hoe vatsy tsinjo hoe tosika hafameny hoe de natsangana indray le komity loharano de lasa nidina nanao recensement teny anivon'ny vahoaka teny koa le mpiasa ministera samihafa de tsy fantatsika hoe nakaiza zany le recensement zao fotoana zao de manao an'le carnet pokotany digitalisation na carnet pokotany indray no atao satria mba hanamarinana tsara am'le fanomezana an'lay vatsy tsinjo na tosika hafameno maro be le izy de lasa mifangaro le olona akoatry ny tsena mora vary mora sy ny rehetrarehetra zany de iny nefa le vahoaka ianao vahoaka malagasy ny tokony hisitraka an'izany satria volanao vahoaka malagasy iny ny fanarahana tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena de betsaka noho ny teny hoe zay nge tena sahirana fa tsy nahazo an'izany tosika hafameny 100,000 ariary zany fa misy indray olona tsy sahirana mihitsy ny fa manan-katao azy nahazo an'izany de nisy indray re nahazo an'izany ny sitraka izany indroa miataona fa nisy sasany mbola tsy nahazo mihitsiny de hitantsika tsara tamin'ireny raha reny ny amina hoe tsy mivoaka ny trano ny olona tsy navela hivoaka ny vahoaka satria hoe atahorana am'ilay fiparitany le coronavirus de iny le solo-mavoaka mpanohana fitondrana sy le olona miaraka am'le fitondrana de avy any filopirenena izao fantatsika tsara fa mazava fa misy ny protocole d'accord ny rahana tamin'ny PTF na mpamatsy vola mahazatra miaraka Madagasikara sy ny eta malagasy de na ny fomba fitatana anazy raha teo anivon'ny ministera teo karena sy ny vola de ny aniondray no betsaka deputena Ratsy Mazafy satria saika ny 70% ny tatanana an'le vola de tao an'le ministera daholo fa zara raha nisy 10% raha be indrindra raha zany ny tete anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka de nefa misy asa be da be natao tamin'ireny na ny fitaovana ataon'ny hoe concentrateur d'oxygène ezaka jery an'le izy ihany maro be ny tao anatin'izay satria fantatsika tsara zany fa nanomboka ny mafy le covid-19 de nitadytsika hoe ahoana ary no ahafahana misoroka antia covid-19 ty mba tsy hiparitaka de rehefa nanomboka tonga le izy de nanao an'ireny la deuxième reny tsika satria hoe tsy ampy na somary niady tamin'ny Institut Pasteur de Madagascar zany ny fanjakana malagasy tam'le hoe nisy maro be reo tratrany testa tam'zany zany ene tantara nisy teto hoe de hoe misy an'le Charles Mereux ry amin'ny université de misy an'ny Institut Pasteur fa ndaotsika le ry androy be anao an'lay la deuxième de tonotony teo le raha de nividy concentrateur d'oxygène tsika nividy karazan'ireo fitaovana maro be nanangana CTC tsika nanangana karazan-javatra maro tsika namatsy am'ireo herinaratra tany amin'nivon'ny faritra samihafa nandefa fanafody lay CCO zay taty amin'ny fody be ny paritaka ahoana daholo no fomba ny tantanana an'ireny ary ty anankiray ty no tena manahira ty efa nametrahantsika fanontaniana izy ty deputena Ratsy Mazafy ny amin'ny hoe mba hazavao tsara ny fifandraisan'ny eta malagasy an'ity Bionex ty satria io Bionex io zany no mpamokatra n'lay Artemisia atao io hoe io mihitsy zany fournisseur n'le Artemisia zany izy ty moa zany tsaitsay inona ny antony tonga amin'ny fitondram-panjakana olina tam'le hoe Artemisia no izy na de fa nanana ny fikaroana ara ny teo anivon'ny Imra ny Imra ny efa nahita fa zao nisy an'ity Bionex ty de Bionex zany no ny ampiandraiketiny eta malagasy zay namatsy an'lay Artemisia anoa zay mihitsy le izy de io zany vola be tsy toko tsy foroana raha sy fezaka mihitsy hijery an'le izy efa natratra tany amin'ny 2,186,000,000 oay 2,186,445,000 ariary tany hoany zany ny vola azon'io zany manodidina tamin'izay resaka Artemisia zay mbola sombony anankiray zay resan'izay de misy fanazavana maro samihafa io zany tao anatin'izay vola zay moa zany fa ny tena adevitra ao anatin'izy satria
le fomba fiara-miasa le fitondram-panjakana malagasy le société Bionex de fantatsika tsara mazava tsara fa orinasa zay tohatra manana fifandraisana am'ilay mpitondra fanjakana ary na ny foy be le orinasa aza de tsy aiza fa mifanakaikaiky na niarakaraka tam'ilay orinasa zay ihany le mpitondra fanjakana teto Antananarivo teto de na izany fotsiny ara de miteraka suspicion zavatra marobe zany ahian-javatra marobe hoe ahoana no hampilamina saitsika am'izany ny amin'ny hoe ny Bionex nyainga tany amina resaka fahazona ny tsena aloha zany hoe nanonona ny safidina ka ny Bionex alizy de ny Bionex no mifournira n'ilay Artemisia de nefa misy ndray am'lay hoe vitsara zay namendray tavoangy ta teorina de reny zany adevitra daholo reny lay CVO ve amin'ny alalan'ity Artemisia ty efa navadika karazana fanafody izy satria misy vovony de misy an'le raviny de misy an'le natao zelule le CVO ve tena any ny orinasa malagasy tanteraka ve le izy sa ny orinasa privé ny mendraikitra azy ka ny eta malagasy manao marketing na le CVO sa inona ny fifandraisany ara-bola fa manomboka voavaly zany am'izao fotoana zao manomboka voavaly amin'ny zavatra resahany Cour des comptes zany am'izao fotoana zao de resahany ao hoe misy livraison maromaro zay nataony zany orinasa izany zay mena ny eta malagasy de misy précision maromaro ao anatin'izany ohatra ny tany volana me 2024 nisy paiement na cargaison 40 000 kilos na Artemisia taty amin'ny 11 mai misy paiement na cargaison na 20 000 kilos 20 000 kilos taty amin'ny 15 mai nisy 20 000 kilos 18 mai misy 20 000 kilos 22 mai misy 20 000 kilos ohatrohatran'izany le fanazavana an'izy 140 000 kilos zany cargaison zay tao anatin'ny volana ray tam'izany fotoana zany tamin'ny mois de mai zay nisiny zay anina zay de io tsy mazava le précision le rapport nefany ao anatin'izany adevitra rehetrarehetra zany de misy fanazavana maro satria ny adevitra manko manomboka mivoaka zany rehefa jerena ozy izy mombamomba le orinasa de mame ohatra zany tsika ny sezin'le Bionex dia tsy aiza le sezin'le Bionex fa zao tao anatin'le Injet ihany fantatsika raha miteny Injet de zao orinasa n'le fitondram-panjakana amin'ny alalan'le filoham-pirenena zany de mila zay le ao anatin'le anany mila vérifiena daholo ny enquête na terrain ny lien entre la président de la République ozy izy sy ty orinasa ity mazava be mihitsy zany anatin'izany koa en particulier ozy izy ny lien entre des membres de la famille de la présidence de la République io ao anatin'izany anie zavatra jerevantsika io de zay ny tokony ampatonga saina ny rehetra hoe fa ahoana ary mbola ao anatin'izany resaka réalité ny opération ny mouvement des fonds ao anatin'izany zavatra marobe zay ahafahana zany hoe tonga eny anivony tsena eny lay CVO fa zao ny audit rehefa atao ohatran'izao moa zany de misy foana zany ny instance judiciaire zany zay manao an'lay fahazavana mitsinjo tsara mijery tsara zany am'lay inona moa le tanjona izy de hoe fomba fampiasana an'le volam-panjakana na le hoe utiliser ozy izy utilisation le argent public ohatra ray zany iny etitsika iny de misy ohatra ray koa zany etsika député Laira tsy mazafy ohatra zany zao hoe am'le volany mena le pitarika posy tany Tomasina de misy orinasa zany voatondro ao anatin'izay de le orinasa voatondro ao anatin'io adevitra be mihitsiny satria rehefa tena dinihana zany le izy de mbola misy zavatra manjavozavo ao anatin'izay misy zavatra manjavozavo ao anatin'izay de ezakitsika hijery an'le izy zany fa ny zavatra tiatsika resahana fotsiny ao anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe ny zavatra ohatran'izao de tokony ino moa zany ho raisy ny vahoaka malagasy tena ngeza be ho zava-dehibe satria
tsy mangarahara zany tsy ara-dalàna zany le fomba ny tantanana le vola sombony zay metsika zay resaka artemisia zay resaka artemisia zay fa raha miresaka cycloposy hafa maromaro mihitsy izy ao ny resaka vola zay tokony sitrahan'reo personnel médical ozy izy nandritry n'iny pandémie iny mbola tsy voamarina mihitsy ny zany ary betsaka tamin'ireo nge ny tenany hoe aiza ny volanay inona moa io vola io prime de risque io vola io ary nary zareo nanao vorony taky ary tsarotsika tsara de pitianlainatsybazava ny samborona anie le pitarika an'le syndicat sa lazaina fa manakorotana lazaina fa misy zavatra tsy ara-dalàna ao ambadiky le fitakina nefa mivoaka tsy kelikely atyarina tsy misy zavatra be da be tsy ara-dalàna le fomba zay nampiasana n'lay vola de menomenona ny rehetra ay izy zany ateorina vo marina amin'ny ampahany kely any hoe tsy de ny lamma ny fomba ny tantanana an'le vola n'le covid-19 de io tratra ny oditiny cour de compte io ary raha ny velany tony raha ny velany tony raha tsy mbazavy député tena tonga zany de scandale de l'état tena scandale du siècle angeza be mihitsiny zany betsaka ny voatratra ao anatin'izao rehetrarehetra zao ahoana no ahafahany vahoaka malagasy ny acteur politique ny société civile ny fikambanana rehetrarehetra sy ny sisa même manamy bailleur de fonds PTF zay name vola ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ny vahoakana malagasy hoe hipetrapotsiny am'izao ve manolona zao fitatana tsinety tamin'ny volam-panjakana zay navoaka ny cour des comptes zao député Alain Ratsimazafy eto moa zany na manafaniry aloha de isorana manokana ny cour des comptes eto amintsika nanamarina ndreo atsika rehetrarehetra nandritran'ny fitondrantsika hevitra teto amin'ity fandarana miara-manoto satria tsy nitsarotsika teto nitaky an'izany hoe ahoana marina ny mangarara mahakasika an'le fitatanam-bola tamin'ny ny covid reny efa manomboka miseho tsikelikely zany zao ny marina ary ny angatahana moa amin'ny fitony eo anivon'ny cour des comptes de mba tsy iny zavatra atao hoe mifamatsim-bola tamin'ny covid iny ihany fa ny fitatanam-bola mpanjakana amin'ny akapobeny mihitsy eto Madagasikara de mba amoahana tatitra mazava ohatran'izao satria mbola maro ny ahihana manafaniry amin'ireo vola tsy toko soforoana zay miodiny eto amin'ity tany sy ny firenena ity kanefa dia tsy hita loatra ny fiatraikany eny amin'ireny isatokonam-baravarany reny zany de mahalasa saina ihany zany rehetrarehetra zany hoe misy fitatanana tsy mirindra ary atao hoe tsy mipaka any amin'ny isatokantrano ny ako ny fampiasam-bola eto amin'ity firenentsika ity fa de atoa tononona fotsiny le marobola toa manaitra maheno an'le izy hoe nahazo vola be tsika na manana vola be ny ao anatin'ny hoe teti-bola mpanjakana sy ny sisa fa ny fiatraika an'izay de mbola ilay firenena mikorosofahana ihany amin'izao fotoan'izao ka anaovana antsoavy ho an'ny cour des comptes amin'izao fotoan'izao tohizo ny asanareo ary omeo tatitra mazava sala amin'izao ny vahoaka malagasy satria tsy tokony ho tompotra amin'iono zany vahoaka malagasy zany ary fahefan'ny vahoaka malagasy ny nampindramina ho an'ny mpitondra ny dikan'izay dia tompony teny farana ny vahoaka manoloana ny zavatra misy raha toka sanatrisanatry ny vavy fanodikodonana ny volam-bahoaka no hitataratra eto amin'ity tany sy firenena ity mbola tao anatin'izany ihany ohatra ny karazana hoe asa zany na fifidianana zany reo fitaovana pitsaboana zany ny teo anivon'ny présidence ny république zany sy ny ministera ny toekarena sy ny vola député Alain Ratsimazafy zany de misy orinasa moa zany eo amin'ny 5 eo zany matetika amin'ny ankapobeny de saika ohatrany hoe orinasa sonoa izy ireo zany no tena nahazo an'izay tsenana zay fa mazava ny resahany tao anatin'le izy misy tableau miresaka amin'izany fa rehefa diniana ozy izy de zao teo amin'ny fandrindrana ny fahazonan'le fanaovana an'le fividianana an'ireo matériel médical reo zany raha ohatra zany ny rapport niraisana zay dia nisy ny appel d'offre zay nataony teo anivo ministera ny toekarena sy ny vola fa tateorina zany dia ny présidence ny république zany
de naantony présidence zay procédure zay ozy izy a amin'ny mahita ndray izy a resaka prix zany compétitive na prix zany izy eo am'ireo fournisseur samihafa zany rehetrarehetra zany zany a dia mampanahy ny antony zavatra na tonga zany de zay zany a jerevantsika atao anatin'lay filazana zany de izay zany a misy lafin'ny procédure kely samihafa zay tsy voaja tao anatin'zany satria ny fomba hahafahana manao asahana materiely ohatran'zany volam-panjakana no avoaka satria azotsika avy any mpamatsy vola io vola io de miditra any volam-panjakana samihafa de misy pitsopitso ny nampiasany am'izay lavabera zay nresantsika eo fa rehefa avoaka iny a de tsy maintsy misy ny appel d'offre zany ahafahana zany rehefa avy eo mame an'le tsena an'le am'le tena tokony azo an'le tsena fa zao suspendiavany teo anivon'ny président ity rapport ty no miresaka am'zany de dikan'izay nanana ny fomba manokana izy zany satria lasa misy asa direct ozy izy sans procéder à des appels d'offre entre les divers fournisseurs ozy izy a quel reçu zany zavatra tena zany mametraka aya zany ary zay le resahany député alaina tsy mazafy le orthodoxie financière le fangararana le fomba fahamoana vola le fomba fampiasana an'le vola sy ny lalan'le vola rehetrarehetra dia manahirany zany rehetrarehetra zany na hatramina resaka maty azy adevitra be e firy marina anisan'ny maty fa misy déclaration an'zany nefa tsy araka le izy kory le izy sy ny zavatra nampiasaina tamire be da be ty a ity tsy vitatsika androany député alaina tsy mazafy fa point par point ty be da be ny zavatra azo resahana am'ty na io resaka fomba namezana volana cyclopos io ndresaka personnel médical asahana matériel ndresaka artémisianoa mise en place n'lay centre de commandement mihitsiny reo voiture rehetrarehetra fiarakodina ampiasaina sy ny sisa ny fomba nampiasaina mpiasa rehetrarehetra tao anaty première vague zany resahany zany mbola tsy miditra deuxième vague tsika ary tsy mbola miditra am'ty hoe delta iny ty sa omicron sa iny ty troisième vague eto Madagasikara ty fa anjarany rehetra no mandray am'izay mbola afaka hotoy zany ty satria betsaka ny azo resahana am'ty député alaina tsy mazafy fa atreo aloha zany mombaniny mino fa anana ny anampianan'izay no mbola ilaitsika no atao hoe manazava nyity bebe kokoa amin'ny fotoana manaraka satria ny fotoanantsika ihany koa mo manapetrana mana faniry ary atao hoe lava de lava raha zany tatitra navoaka ny cour des comptes zany fa hapahany zay nentinay am'raha lahteto zay a mba ahafahantsika avoaka malagasy misintona hoe raha izay hapahany zay ary efa maro ro zavatra azo lazaina hoe miopefy amin'ny fitantanam-bola mpanjakany eto amintsika fa mbola ho avy ny anomezantsika am'raha lany tsy priany satria hojerentsika somary akaiky ty a anokanantsika fotoana manaraka indray afahantsika zany tena hoe mametraka ny mangarahary eo amin'ny vahoaka amin'ny tatitra ihany koa zay ty ampelatanantsika na manafaniry fa de zay le hoe manetsa be mbola ho avy eto zay am'raha lahy hitondra ny famakafakana mahakasika an'izay tatitry ny cour des comptes amin'ny tsiprian'izay ny minitra vitsy amaraparanantsika azy angamba député alaina tsy mazafy de ny am'le hoe ny efa mivadiky tsika tsy intsony fa ny hoe tontolo-pifidianana amin'ny akabeany maninona no mailo ny antokotiky Madagasikara na ny RMDM na ny fanoherina amin'ny akabeany mihitsy am'izao fotoana zao ny amin'ny resaka fifidianana de dikan'izay de hoe io ary fa hitatsika le fomba fitantanana amin'ny akabeany fiainan'ny firenena mihitsiny raha vao ty fanjakany ty ny resahana miainga avy any kely indrindra tsika tonga hatrany am'lehibe indrindra zany hoe tsisy amavaintsika daholo ny zavatra mitranga rehetra eto Madagasikara de zay le fihetsiky le mpitondra fanjakany zay na any amin'ny fitantanana orinasy io na jirama na airmad io na kroma na inona na secret na sinsisa zay tsy mahazavazava ny amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeny hoe lasa misy endrika mafia matanjaka be ko zany ostra eto Madagasikara amin'ny resaka trafic illicite na resaka minina sy ny zavatra marobe
ny fomba fitantanana volam-panjakana azo avy amin'ny alala amina fanampiana tahaka n'izao hoe covid-19 zao satria natinana sy tiana nanararopaty le fitondram-panjakana satria nisy olona maty nge tamin'ireny covid-19 reny nanararoatra ny aretina le fitondram-panjakana na hafahana zany tsy nitatana araka ny tokony izy le volam-panjakana reny resaka hitantsika daholo re ahoana ny orinasa tary tany Tomasina ahoana ny orinasa zao ahoana ny fomba nytantanana atao amina ministera ohatran'izao to misy adevitra ohatran'izao isan'andro misy an'izany de zany rehetrarehetra zany sy ny zavatra mbola ho avy eo tsy fantatsika député Alain Ratsibazafy mahatonga atsika ho mailo satria efa voadona koa ny rehetra tamin'ny 2018-2019 ny amin'ny hoe misy 1 million mahery ray tapitrisa mahery ny doublon anatin'ny lisy-pifidianana io noho izany tsy isika indray nefa nalala kory de ampinanana mambolony ka tereko masaka hoe tikanjo tikano tsy maintsy atrika fifidianana 2023 zay mahatany républicaine andamina Madagasikara tsy mandà mihitsy tsika hoe hiatrika fifidianana ary ny antokotiko Madagasikara député Alain Ratsibazafy tsy mbola atram'izay nitsanganana nandritry ny 20 taona tsy mbola ny raty fifidianana tsy nanao politika na chaise vide izy fa natsy teo amin'ny fitondrana ary izy nanomboka tamin'ny 2022 ny président Marc Ravalomanana niaina sy natanjaka le antoko niarika fifidianana be ny tanàna izy ary raha resaka antoko ny resahana voalohany izy fa tsy plateforme na mouvement ny resahantsika satria izy tsy mikambana ao anatin'izany fa manana an'ireo izy a solomavamboaka manana an'ireo a be ny tanàna sy mpanolontsainana izy na communal na municipal mazava tsara mihitsy zay resahantsika izay sainga mametraka izy ny aminy hoe aleo aloha hodiovina tsara ny kianja mialohan'ny ekarana eo ambonin'ny kianja zany ary rehefa miresaka kianja ilalaovantsika mazava ho azy ny kianja dia ny mpilalao ny kianja dia ny fitsipika etrehana ny lalao ny eny ambony kianja de hoe izavy no afaka hiatrika an'le lalao hatramin'ny hitatana ny lalao ny arbitre azy mila mazava zany ka raha ohatra ka hiatrika an'izany tsika nefa ny arbitre hitsara an'le lalao efa fantatra avy hatrany fa efa tena tsara homana zay hombatsy amin'ny ekipa anankiray de ohatsika hoe tsy marina avy hatrany lay lalao ary tena tsy mampisy ino zay herijika zany tsy mampisy conviction hiatrika zany raha ohatra ka fotony resahana ao anatina 90 minutes député Alain Ratsibazafy satria efa fantatrao zany fa angalatra avy hatrany lay mpitsara satria efa fantatrao zany lay fironany le mpitsara hitsara an'le lalao satria efa fantatry le mpilalao zany fa na inona ataony eny ambony kianja de hotosony lay mpitsara foana ny zavatra ataony na de tsy araky ny lalàna ary le ataon'le mpitsara zany zavatra misy ka afaka hiainantsika ve zany de zay le mahatonga ny antokotiko Madagasikara rehefa miresaka antokotiko Madagasikara sy ny RMDM-tsika de tsotra ihany un seul chef un seul leader mifantatsika tsy misy afa-tsy président Marc Ravalomanana ary ny directive rehetra de miainga miaraka amin'ny birao politika miaraka ampitarika ny anivon'ny RMDM zany raha reo ny resahantsika donc tsika tsy mamoriporona ny ambadika any mpitarika hafa sy mpitarika vaovao efa mazava tsara ny teny président Marc Ravalomanana tamin'ny Tomasina hoe tsy mahaleo teny iseny io ary na ny fomba hametrahana an'ireo mpitiavana atao anatin'ny ACC zany arbitre nereo hoe zao tokony hanao refonte tsika tsy mbola misy procédure retrehana zany refonte zany mbola karazana ralina nataona ny révision annuelle ny liste électorale dikan'izay zany le fahavonona tena hanao zavatra tena tsy ampy mihitsy ho an'le mpitondra fanjakana de ahoana mihitsy moa hoy izy député membre be indrindra zay rehefa maneho hevitra hoe ahoana mihitsy moa no anekentsika de tena tikanjo tikany ndao fa vonona hiatrika fifidianana antsika amatoka atsika tsy matahorytsika ho an'ny antokotiko Madagasikara zany na reo antoko mpiatrika anatin'ny RMDM fa hoy izy reo hoe ataovy mazava tsara ny lalao etrehana an'izany ary efa nambarantsika tamin'ny fanadihaditsika efa hatramin'ny herinandro hoe aza debouchena makany amin'ny élection foana rehefa misy crise eto Madagasikara fa tsy mahavaolana le élection fa mitoetra foana le crise hitatsika zany 61 72 91 2002 2009 2018 2023 ty angambany raha ohatra ka ary crise faran'izay ratsy indrindra ny crise post électorale tsika tsy miteny hoe
tsy ratsy a mety ny krizy rehetra teo fa anisany tena ratsy ny ainatsika zany tamin'ny krizy 2002 ohatra ka zay zavatray apetratsika mazava tsara ny amin'ny hoe ilaina le concertation nationale zay milaza fa tsy ilaina le concertation nationale de pampijabaka zany te hilalao en jeu ny fitondrana zany ny fitondrana tsy mila concertation nationale mety amin'ny appareil politique ny appareil administratif rehetrarehetra zay ampiasaina etrahan'io ny fifidianana io na senio na ny ACC na ny CCFVP zay manara-maso ny fiainan'ny antoko politika sy ny sisa na io lisy mpifidianana io mety aminy ange io député Alain Tsimbazafa fa ho an'le hiatrika an'le fifidianana le tena acteur politique zay efa victime mbola victime foana ve ary izy efa vonina hiatrika an'izany na fitondrana amin'ny filaminana na amin'ny sehatra rehetrarehetra na ny arabola na ny administration rehetrarehetra eo an-tanany manomboka aty amin'ny fokotany mandra-pahatonga any amin'ny faritra zany mendrika hodiniany zany edikevitra zany ka raha misy miresaka any ambadika any ndao fa efa vonintsika tsy mila mivorivory etserositsitsy de tsika mampijabaka zany na ato anatin'ny mpanohatra raha no miresaka amin'izany fa zavatra marina zavatra ara-dalàna ny irosotsika ary zavatra misy itombenany tsara ny itombenantsika fa raha voafitaka voalohantsika voafitaka fandroantsika député Alain Tsimbazafa angamba tsy meritretritsika ho voafitaka fanotelontsony fa misaina de mandinika tsaratsika zay vao mamindra amin'izay hoe mety ho fifidianana ho avy eo marina mihitsy zay voalazana zay namana faniry ary anisan'ny nahavariana moa zany no malina nahita ny filolefitra ny senia zay niakatra tao amina fahitalavitra anankiray de tena variana amin'ny langage zay ampiasaina foniziny tantana fiarahamonimpirenena anankiray teo aloha ary lasa tompona andraikitra eo anivon'ny seni amin'izao fotoana zao satria tamin'izany izy ny tantana fiarahamonimpirenena zany de anisan'ny nametraka tsara ny hoe ilaina ny fanajana ny lalàna sy ny sisa ankehitriny de nanahirana ihany raha ny fomba fijery sy ny fomba fiteniny zany tompona andraikitra zany mahakasika indrindra amin'ity resaka hoe révision annuelle na liste électorale sy ny resaka refonte ity satria tsy tantaratra ao anatin'ny tamin'ny fanehoan-kevitra ny mihitsy ny hoe lalàna nge zany fametrahana ny resaka refonte zany amin'ny resaka liste électorale na ny hoe tena fanavozana ifotony ny lisy mpifidianana ekenany hoe dingana ny ralina na ilay révision annuelle fa aiza ilay tetiandro apetraky ny eo anivon'ny seni zany sy fitondram-panjakana indrindra voakasika zany ministeran'ny atany amin'ny fanaraterahana nyty resaka refonte ity satria io ihany no hita fa anisan'ny mamafa reo olana samihafa na aia mahakasika an'lisy mpifidianana samy ny aiky reny reo tompona andraikitra samihafa ny amin'ny tsy fetezany lisitra teo aloha zay nahitana rahetsy mahery ka inona raha moa ny sakany ny tsy idirana amin'izay fanadiovana an'izay liste électorale zay araka ny tokony ho izy mba ilamina ny raharaha ara-politika amin'ny sehatra fifidianana eto moa de tsara ihany koa namana faniry no misitona ny saitsika satria namana solombavam-bahoaka jererandrembolaina teo raha nandray anjara fitenenana teto tamin'ny maraina teo de anisan'ny nanamarika hoe amin'izao fotoana zao any amin'iny distrika Navaradrano iny dia miazakazaka tokoa ny fahalona sefim-pokotany zay marihana hoe amboletra zany ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona zany fa ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia mazava tsara ny amin'ny hoe tokony ho fidiny ny vahoaka ny lehiben'ny fokotany ary raha ny tokony ho izy dia voalazan'izany lalàna zany no hoe telo volana tao aoriana ny fifidianana ben'ny tanàna no tokony ho tanterahana ny fifidianana lehiben'ny fokotany zany hoe raha tamin'ny volana janoary 2024 no nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika an'ireo fifidianana ben'ny tanàna nisy teto amintsika dia tokony efa tamin'izany fotoana zany no efa nisy ny fifidianana sefim-pokotany raha raisitsika indray tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo de efa lasa de lasa ihany koa zany ny fepotona tsy nyorosona tamin'izany fifidianana sefim-pokotany zany fantatsika nefa fa ny akamaroan'ireo sefim-pokotany any amin'ny faritra samihafany de efa misy ny efa nahazoazo taona ary
izay no ohatra ny ararotin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao no anaovana fanendrena maimaika mba handrindra mialohan'ny fotoana an'izay lafiny lisy-pifidianan'izay zay mampiay azy satria mazava ho azy dia olona voabaiky ara-politika avokoa ny olona apetraka amin'ireny rafitra eny anivon'ny fokontany samy hafa ireny. Ka ankehitriny zany mba ahafahantsika miala ao anatin'izany tsy evanan'izany manoloana ny fifidianana dia manao antsoavy foana zay ny mba hirsoana amin'izay lafiny fanadiovana na ny refonte totale zany amin'ny liste électorale. Marina fa raha ny fepitaona efa tary itsika raha ny voalazan'ny lalàna satria folo taona nambara ary efa volana vitsivitsy zay ny lasa manoloana an'izay folo taona zay. Fa takina zany indrindraindrindra eo anivon'ny anteny miaram-pirenena amin'izao fidirana amin'ny fivoriana voalohany ara-potoana amin'ny taona 2024 zao amin'ny volana meo avy zao zay fotoana ahafahantsika ihany koa manao ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana dia mba ho ampidirina ao anatin'izany teti-bolam-panjakana asy-panitsiana zany ny teti-bola atokana anaovana an'ity fanisana ity zany na ny refonte zany ny liste électorale satria dia aindehibe ny firenena ny fahadiovan'ny lisy-pifidianana hiatrehana ny fifidianana rehetra ho avy ao anatin'ny folo taona manaraka indray. Zay angamba namana faniry raha mahakasika niny sehatry ny lisy-pifidianana sy ny manodidina azy iny fa dia zava-dehibe ny fitaonan-dom-pirenena araka ny fanambaranao teo ary manao antsoavy foana zay ny vondrona n'ireo hery politika rehetra na eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena mba hitaky an'izany manoloana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoan'izao satria io no antoka anankiray amin'ny fametrahana ny atao hoe ny fitovikevitra amin'ny raharaha mpifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka le izy manko le fikaonandoam-pirenena mety hoe ny akaiky indrindra de fifidianana ny voaresaka fa maro be ny adevitra mila resahanao deputé Alain tsy mazafy ny fomba fanitsahana lalàna ataon'ity fitondrana ity amin'izao fotoan'izao fanitsahana lalam-pandroena zany voalohany indrindra ary ametrahana fanontany hoe mbola ilain'le mpitondra fanjakana ve le lalam-pandroena sa tsy ilaintsony ary inona ny tokony hametrahana n'ilay mpitondra nanitsaka ny lalam-pandroena anatin'ny adevitra ny resantsika zany ny fomba fitantanana anatin'le mauvaise gouvernance sy malgéré an'ilay volam-panjakana sy ny fitantanana an'le fanjakana adevitra tokony ho resahany zany ny makasika amin'ny tsy fisian'ny demokrasia mazava tsara amin'ny fomba hahafahana maneho hevitra indrindrandrindra raha misy manam-piniavana mba haneho hevitra eny amin'ny sehatra tokony hahafahany maneho hevitra sy ny fomba fampiasana ny fitandrona ny filamina eto Madagasikara ilainy zany anaovana fikonan-doha zany ity resaka olana eo amin'ny fiarahamoniny ity ny amina resaka sosialy ny vahoaka ny fiaina vahoaka amin'ny akabenina ny vidim-piaina sisy ilainy zany zay le tenentsika hoe rehefa misy zavatra tokony ho azavaina mazava tsara aloha de aleo aloha azavaina tsara lizy fa aza terena fotsiny lizy hoe de voniny zay atrika fifidiana fa ny anay fifidiana ihany fantatray iza mony tsy nafantatra an'izany fa nakaiza lizy mitoetra hatrany le krizy ary le olona milaza koa na ato anatin'ny mpanohatra hoe vonina hiatrika fifidiana manahoana le tanjaka sy le hery ny atrehana an'izay manoloana le afetseny le mpitondra fanjakana sy le fomba mampanao an'le fitondram-panjakana oetsy analakely raha tsy tafavoaka meny amsehatra samy hafa raha sahirana maika ampiasainy ny arsenal rehetrarehetra ampiasainy ny fitaovana rehetrarehetra eo anivony zany fitondram-panjakana zany de otsika hoe non aleo aloha alamy manoteray zay vao miakatra kianja satria misy zavatra maro be zay mila alamina eny ambony kianja santony any io ny fifidianana fa maro be ny adevitra mila hodiniana ao anatin'izany fantanjana mazava tsara de ny hoe afahatsika tena mitsinjo an'ity Madagasikara ity sy mivoaka malagasy fantatray ary fantatry ny rehetra zany deputé Alain tsy mazava fa miendrandra ny fanoherana ny amin'ny vahaolona eto mpanohatra ny voaka malagasy fantatra fa maniry an'izany président Marc Ravalomanana zany mbola hitondrany traikefany ny voaka malagasy fa zany rehefa tsy maintsy alamitsika tsara zany mba hahafahana ho tonga am'izany fa tsy anao fiadiny kanosa akoriny ka hoe andao ihany nefa tsy manana hery koriny entina etrehana am'izany de namany mamitaka ihany
sy nympanohatra ny fitahana fa ny vahoaka ray manontolo ihany koa sy lay ho avy ny firenena no fitahana ao ambadika zany rehetrarehetra any depte Andraratsy Mazafy maraparana azy tsika ia de fa somary efa lasalasa moa ny fotoanana manafaniry fa dia mankasitraka mankatelina atsika rehetra nanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity sorana avokoa isika na ny totoerana na ny ampitan-dranomasina eo ihany koa ny teknisianina zay mikirakira reo vata marobokotra ahafahana mampita ny oronan-tsary sy ny oronam-peo zay ampitainany amintsika rehetra any fa etya mpamaranana namana faniry de misy fanamarena kely avy amin'ny namana zay mampiasa ny Star Times zany fa efa mandeha amin'ny Star Times ny MBS atsika ao amin'ny canal 106 ka ho atsika zay mampiasa Star Times zany de entanina mba hijery an'izay fahita lavitra MBS zay ao amin'ny canal 106 manomboka izao eny ary de misaotra ny député Andraratsy Mazafy tsika niaraka tamintsika nitondra fanadihadiana fizaram-baovao tamin'ity maraina ety betsaka ny zavatra nambarany teo mino fa voaraintsika ihany koa ny zavatra nitondranay amin'ny rahalahy fanadihadiana tamin'ity maraina ity isorana tahaka izany ihany koa député Géry Randriambolaina solomamoaka ny Madagasikara voafidy tetsy Avaradrano tamin'ity androany ity nafinahitra ny faneho-keviny ary niditra lalindaniny amina resaka tontolo politika amin'ny ankapobeny misy député Géry sady nametraka an'ilay fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny lafiny ara-tsosialy zay tena manahirana tokoa ny mijery azy amin'izao fotoana izao isaorany rina zay antatana sy niaraka tamintsika tery am-piandohan'ny fandarana dia ny teknisiana moa zany tsy adiny na ny MBS na ho an'ny Radio Mada ery ambony anaovana kokoa an'ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny Radio Mada zany ny mpanaraka atsika naiza toerana misy azy ireo de isaorantsika satria fatatsika fa tsy émission virtuelle akory tsika ka hoe anatin'ny tambazotra fa tena miaino atsika ary zany fiverenantsika anatin'ny Star Times zany de mahafaly zany satria betsaka ihany koa no manaraka an'izany député Andraratsy Mazafy ny manaraka atsika amin'ireo station rehetra ny MBS manerina Madagasikara ihany koa de arabaitsika zany sy ireo manaraka atsika amin'ny fahitalavitra dia isaorantsika zany mino zay fa misy zavatra azo raisitsika tamin'ny adevitra androany raha pitso solomamboaka hafandray miaraka amintsika dia adevitra hafandray no etitsika eo miaraka amin'ireo mety ho vahiny fa eo ampandaminana azy moa tsika député Andraratsy Mazafy ia de misaotra petsaka anao namana faniry mametraka ny velo mahafinaritra toboky lasy toboky vavy veloma tompoko